Haleluya, miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana eto indray tsika amin'izao ora sy fotoana izao isaorantsika amin'ny Tompo Andriamanitra, satria mbola tafahoana eto tsika velonaina nomeny an'izao fotoana izao indray. Haleluya, amen. Ka ao anatin'izay tsika zany alohan'ny hidirantsika amin'ny fibebahana, satria alohany zany tsika hiaraka eto alohany tsika zany handray ny zavatra rehetra, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy mifona alohantsika manantona an' Jesosy, satria ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra masina. Amen. Ka andaontsika alohan'ny anatonantsika amin'izay fibebahana zay zany dia anaraka hira tsika ho iraintsika le hira ao zany hoe Tompo ovain'ny foko le 452. Io zany iraintsika io zany. Haleluya, hibebahantsika. Haleluya. Tompo ovain'ny foko mba narina dunia Amen. Hitra fibebahana tsika. Haleluya, andohalika tsika dia bebaka amin'ny Tompo alohany anombohantsika ny fotoana rehetra. Haleluya. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra manantona anao zay amin'izao fotoana izao, mibebaka mifona eto anatrehana. Mifona Jesosy satria mpanota izahay. Mifona Jesosy satria tsy mendrika izahay. Tsy mendrika ny antso ny anaranao,
tsy mendrika ny anonona ny anaranao Jesosy, ka mifona eto anatrehanao, mifona Jesosy, ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny fihetsikaay, ny amin'ny fonay, ny amin'ny feritreretanay, mibebaka izay Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy, diovy ny fonay izay maloto Jesosy, diovy ny fonay izay feno fiatsaram-belatsy Jesosy, esory ny fo maloto rehetra, esory ny fo miavonavona, esory ny fanandratantena, esory Jesosy ongoto, meo fanetretena mandrakariva Jesosy, mibebaka ho fampanota Jesosy, mibebaka ho fa tsy mendrika Jesosy, mpanota tsy mendrika izay Jesosy, mpanota tsy mendrika Tompo malala, mifona amin'ity lelako ty Jesosy, indraindray miteny teny mavesatra, teny mampalahelo ny hafa, teny mandratra ny hafa, ka mifona Jesosy, mifona amin'ny feritreretako, mifona amin'ny jereny masoko, tamin'ity androandroany ty Jesosy, nandeha tany amin'ny toerana mety nandoto ny masoko, nandeha tany amin'ny toerana mety nandoto ny tongotro, ka mibebaka eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao, diovy Jesosy izay, diovy izay Jesosy, sasao izay Jesosy ho fampanota, sasao izay Jesosy ho fa tsy mendrika, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay fa maloto izay Jesosy, diovy hafakeloko fampahotana, diovy amin'ny fona izay maloto, diovy feritreretana izay maloto, fa ianao izay madio ampo ihany no afaka mahitanao, izay maloto fo dia tsy afaka mahitanao, ko mamindrafo Jesosy, diovy an Jesosy, Tompo ahiavana amin'ny olona rehetra, ahitia amin'ny olona rehetra, ahanetry tena, satria olombelona Jesosy, olombelona tsy mendrika Jesosy, ko mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, diovy ny fonay, diovy ny feritreretanay, diovy Jesosy ny tanako, izay rehetra ny raisiny ty tanako ty Jesosy, dia mety nandoto ny tenako, mibebako eto anatrehanao, mifona Jesosy amin'ny fandrenesako, ny amin'ny sofiko Jesosy, ny sofiko Jesosy maloto, amin'ny teny rehetra en'io sofiko io, amin'ny teny tsy mendrika rehetra, ka nampisaraka taminao, mibebaka Jesosy, mibebaka eto anatrehanao, Tompo malalo, diovy izay tsirairay avy, diovy izay tonga eto Jesosy, hiala ny fo maloto rehetra, hiala ny mavesatra rehetra, diovy Tompo malalo, sasao Jesosy, sasao hafakeloko fampahotana, hiala ny loto rehetra, hiala ny tsy fahamendrehana rehetra, Tompo malalo ahanetry tena eto anatrehanao Jesosy, ho fisainana madio, meo lela madio, meo maso madio, meo fo madio, diovy ny tananay Jesosy, dia tananay ty meo tanana madio izay Jesosy malalo, zanakao izay Jesosy, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay Jesosy, saotra Jesosy mamindra fo aminay ianao, saotra Jesosy fa mamindra fo aminay ianao, alleluia, amen, amen. Dia angataka ny rahan'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao, rahan'i Jesosy anadio atsika nasa atsika manomboka any amin'ny loha atsika hatrany amin'ny faladitsika, angatao anadio anao tanteraka mihitsy ny rahany amin'izao fotoana izao, alleluia. Jesosy malalo, diovy amin'ny rahanao izay, sasao amin'ny rahanao izay Jesosy, ny rahanao Jesosy anadio anay, ny rahanao Jesosy anadio anay, ny rahanao masina Jesosy anadio anay, diovy amin'ny rahanao Jesosy manomboka any amin'ny lohako ka hatrany amin'ny faladiko, diovy amin'ny rahanao Jesosy manomboka any amin'ny lohako hatrany amin'ny faladiko, ny rahan Jesosy manadio ny lohako, ny rahan Jesosy manadio ny fisainako, ny rahan Jesosy manadio ny lelako, ny rahan Jesosy manadio ny masoko, ny rahan Jesosy manadio ny foko, ny rahan Jesosy manadio ny tanako, ny tongotro, diovy amin'ny rahanao,
diovy amin'ny ranao, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy, ny ranao manadio ny lelako, ny ranao manadio ny masoko, ny sofiko, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao manadio anay, ny ranao manasa anay, hiala ny loto rehetra, hiala ny maloto rehetra, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, zazaho amin'ny ranao, ho afakeloko afa-pahotana, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, manasa anay, manala ny loto rehetra, manala ny tsizy rehetra, ny ranao Jesosy, esory Jesosy amin'ny ranao ny fo maloto rehetra, esory amin'ny ranao Jesosy ny lela maloto rehetra, esory amin'ny ranao Jesosy ny masy maloto rehetra, diovy amin'ny ranao ny sofiko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao rery ihany no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany no afaka manasa anay, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy manasa anay, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry manadio anay, ny ranao Jesosy manafaka ny loto rehetra, manafaka ny manavesatra rehetra, ny ranao Jesosy, hiala Jesosy ny ratsy rehetra, hiala ny mavesatra rehetra, angoto amin'ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao manasa anay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, dio tanteraka manomboka amin'ny loaka hatrany amin'ny faladiko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa manadio anay, manasa manadio anay, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny tenako, diovy amin'ny ranao ny tenako, diovy amin'ny ranao Jesosy, ho afakeloko afa-pahotana, ny ranao rery ihany manadio anay, ny ranao rery ihany afaka manasa anay, asa amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao manadio anay, ny ranao manasa anay, ny ranao manadio anay Jesosy, zay rehetra nohaniko Jesosy diovy amin'ny ranao, zay rehetra ndraisin'ny tanako Jesosy diovy amin'ny ranao, ny nalehan'ny tongotra Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy, ny preinty rehetra ndraisin'ny tanako ny ampangany fahavalo diovy amin'ny ranao, ny tongotra ny toerana alehako ny ampangany Satana, ny rano Jesosy mamafa, ny rano Jesosy mamafa, rano Jesosy mamafa, rano Jesosy, rano Jesosy manadio atanteraka ny ranao Jesosy, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry manadio manasa anay, manadio manasa anay Jesosy, sotrony ny ranao, sotrony ny ranao manadio anay, sotrony ny ranao manadio anay, manasa anay tanteraka, manasa ny akanjonay, ny fitafianay, manasa ny fitafianay, ny fitafianay manadio, diovinao ny fitafianay Jesosy, diovinao ny diovinao amin'ny ranao ny fitafianay Jesosy, diovinao amin'ny ranao ny fitafianay Jesosy malalao, ary ny anaranay ho fafanao Jesosy any am-boky ny fiainajita, ho fafanao amin'ny ranao Jesosy, ny anarako any am-boky ny fiainajita, ka ho soratanao am-boky ny fiainana mandrakizay. Haleluya. Haleluya. Amen. Isotro ny rano Jesosy tsika toizantsika, dia rehefa misotro ny rano Jesosy tsika dia ao anatin'ny fisotroantsika ny rano Jesosy zay ny sakafo rehetra nohanitsika, ka le sakafo tsy avy amin'ny Jesosy mety tafiditra anatin'ny tenantsika any, dia ny rano Jesosy zay sotroantsika mamindoro ny sakafo tsy izy rehetra, ny sakafo maloto rehetra zay tafiditra anatin'ny vatantsika any, ny devoly miafokafona anatin'ny tenantsika, dia ny rano Jesosy zay sotroantsika mamindoro an'izy ireo, ary ihany koa manadio ny tovantsika amin'ny aretina, amin'ny taolana, dioviny Jesosy amin'ny rano, sotroantsika ny rano amin'izao fotoana izao.
Haleluya Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy sotroiko Jesosy ny sakafo nohaniko rehetra, ny hanina tafiditra ty anatiko Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy mamboly ny sakafo tsy izy rehetra, ny sakafo maloto rehetra, ny sakafo tsy avy aminao rehetra Jesosy, toro amin'ny rano Jesosy, ny rano sotroko Jesosy, ny rano sotroko Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroinay, ny rano Jesosy sotroinay, sotroinay ny rano Jesosy, ny rano sanakondry, ny rano sanakondry, sotroinay ny rano Jesosy, sotroinay ny rano Jesosy, ny rano Jesosy natio anasanay, sotroinay ny rano Jesosy manala ny aretina, manala ny tasitasy anatiko, ny devoly miafokafona rehetra ny anatiko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy mamindoro, mamindoro, mamindoro ny tsy izy rehetra, miloto rehetra, ny rano Jesosy sotroiko ny ranao Jesosy, sotroiko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ranao Jesosy, ranao sotroina Jesosy, ranao nanapakanay Jesosy sotroina, sotroina ny ranao Jesosy, ilay ranao mahery, sotroina ny ranao Jesosy, anafaka nantiwanay ny ranao Jesosy, anala ny loto sy ny tazo rehetra, petipetra ratinay rehetra Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy ilay mahery, ranao Jesosy ilay mahery, ranao Jesosy ilay mahery, ranao ilay masina Jesosy manatio manasana, ranao Jesosy manasa manatio anay Jesosy, teo fa maloto izay Jesosy, ampisotroy ny ranao izay Jesosy, maloto ny tenanay, maloto izay Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, ranao Jesosy sotroina, ranao Jesosy sotroina, ranao Jesosy, rasana kondry, irasana kondry, anasa sotroinay, sotroinay, sotroinay ranao Jesosy, afaka mbola mibebaka ianao, Ranata Erika, afaka mbola mibebaka ianao, manadio ny tenanao amin'ny rano Jesosy, Jesosy sotroiko ny ranao, sotroiko ny ranao, sotroiko ny ranao, sotroiko ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, mbola ao anatin'ny fibebahana isika, mbola ao anatin'ny fibebahana afaka bebaka ianao, sotroiko ny ranao Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry. Haleluya, sotra Jesosy, Jesy, afafontsika ny rano Jesosy amin'ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao, ny trano misy antsika, ny ankohonantsika, afafontsika ny rano. Haleluya, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy afavy amin'ny toerana misy anay, ny trano misy anay, ny ankohonanay,
afafina ny ranao Jesosy, afafina ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy afafy amin'izao toerana zao, amin'izao trano zao, ny ranao Jesosy, ranao ilay mahery, ny ranao afafy amin'izao trano zao, ny rano sanakondra afafy amin'ny telefona, amin'ny televizion, amin'ny internet ampiasainay, izay rehetra ampiasainay Jesosy, afafy ny ranao amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy amin'ny trano misy anay, toerana misy anay, ny rano Jesosy afafiko amin'izao immeuble zao, ny fondation n'izao meuble zao, ny rano Jesosy, ny ninona ny sacrifice nataony izao rano Jesosy, rano Jesosy amin'ny rindrina, amin'ny varavarankely, amin'ny varavarana, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy afafy amin'izao toerana zao, rano amin'ny zanako, amin'ny mamako, amin'ny papako, amin'ny ziroray tapo amiko, rano Jesosy afafy, afafy amin'ny tranoko, any a Madagasikara miankohonako, afafy ny rano Jesosy amin'ny toerana iasako, amin'ny lalana andehanako, ny rano Jesosy afafy eny an-tsena, eny an'arabe, rano Jesosy afafy any amin'ny bureau, any amin'ny hôpitaly, ny rano Jesosy afafy, afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ranao mahery Jesosy. Aleluia, lay rano sanakondry, lay rano sanakondry. Aleluia, sotra Jesosy. Aleluia, amen, amen. Mangataka ny fanahy masina atsika, fanahy masina hidina eto, fanahy masina hitarika atsika amin'izay rehetra ataontsika eto. Angataka atsika ny fanahy masina, dia tohiza atsika, efa feno ianao, tsapanao feno ny fanahy masina, dia mandora tena ho an'i Jesosy amin'izay. Efa feno ianao, dia mandora tena ho an'i Jesosy. Fa tena angatao ny fanahy masina ameno atsika tsirairay avy, samy mameno tena atsika. Aleluia. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina manatreha, fanahy masina avy manatreha izao fotoana izao ianao, fanahy masina atreha izao fotoana izao, fanahy masina avy fanahy masina hiteny aminay, ameno anay, feno ianao izay fanahy masina, feno ianao izay fanahy masina, feno ianao izay fanahy masina, mangetaetanao izay, mangetaetanao izay fanahy masina, banga izay mainanao izay ratseo ianao, milanao izay fanahy masina, milanao izay fanahy masina, mila ny fahafenonao izay, mila ny fahafenonao izay fanahy masina, avy mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno aza feno tapany an'izay fanahy masina, fa tena tafotafo feno anao, tafotafo feno anao, avy fanahy masina mameno anay, avy fanahy masina mameno anay, avy fanahy masina mameno anay, mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina, tsy taka ny diranay ny voara eto, tsy taka ny diranay ny voara eto, anay masina milanao, mila ny fahafenonao,
miran fa fenonao feno ianao zay fanay masina feno ianao zay feno ianao zao koropy zao fanay masina feno ianao Jesosy ho feno endrika ny voninahitra endrika ny voninahitra zao fotoana zao fanay masina ety ianao fanay masina ety ianao hitratsehatra fanay masina hitratsehatra ianao fanay masina mitenena aminay foana fanay masina mitenena fanay masina anao zao fotoana zao fanay masina anao zao fotoana zao fanay masina anay masina ampianaranay foana mitenena aminay foana fanay masina mitenena aminay foana fanay masina fanay masina mitina fanay masina mitina fanay masina feno izay fanay masina niafinao meno anay niafinao ameno anay niafinao etinety fanay masina analany banga rehetra analany jiza rehetra feno izay fanay masina feno izay fanay masina ao tianao meno anay fanay masina ao tianao meno anay fanay masina mitina meno anay fanay masina mitina meno anay fanay masina mitina meno anay fanay masina feno izay tafitafy fanay masina izavela banga izavela banga anao zay fanay masina mitina fanay masina feno itoerana misy tsirana misy fanay masina mitenena aminay fanay masina mitenena mietoloanay nao fanay masina mitenena mifahoakanao mitenena mifahoakanao maneran-tany mitenena mifahoakanao maneran-tany fanay masina manatea iseho ny voninahitrao amiziako tiako zay tiay tina fanay masina tina fanay masina tina meno anay feno izay fanay masina meno anay fanay
tiako izay ty ahy, izay fatra pitady dia mahita ahy iry volamena sy iry volafotsy, ahy iry volamena sy iry volafotsy, aza manahy amin'ny hoaninareo dia amin'ny sotroinareo, fa fantatra ny rainareo izay an-danitra izany. Aza manahy efa henoko ny fivavakareo, efa henoko ny fivavakareo andro aman'alina. Izao groupe izao, izao groupe izao, fivoriana masina tsy arorom-paratsiana, fivoriana masina zano akasitrako, fivoriana masina manetry tena manaiky ahy, manaiky ny fitariako, manaiky ny teniko ireo mpanompoko, manaiky ny teniko izay rehetra ty ahy, izay rehetra manome voninahitra azy eo omeko voninahitra. Aza matahotra ianao zanako, aza matahotra ianao fa momba anao aho, indro aho momba anareo mandrakariva, mandra-pataperan'izao tontolo izao, moa tsy teniko fa izany, moa tsy teniko fa izany, momba anao sy mitantara anao aho, amin'ny tanakavanany fahamarinako, amin'ny tanakavanany fahamarinako no hitantarako anao zanako velosoa, amin'ny tanakavanany fahamarinako no hitantarako anao. Aza matahotra ianao, aza matahotra, ny Tompo Andriamanitra aho momba sy miaro anao amin'izay alehanao. Fantatro ny adinao rehetra, eto an-tanako no amaliko ny fahavalonao rehetra. Moa tsy nisy fahavalo nanenjika ny zanak'Israely va? Ilay Farao, fa izaho no niteny amin'ny zanak'Israely, ianareo angina fa izaho hiady ny adinareo. Mahereza, matanjaha satria mpanompoka ianao, malala eo imasoko ianao, malala eo imasoko ianao, nofidiko ianao, nofidiko tao anatin'ny maro, nefa ny asako anao ny asako amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, nofidiko ianao, ko aza matahotra, aza matahotra zanako, izaho no Tompo Andriamanitra tsy mba mataho anao, eo an-tanako ny fahamalina ny fahavalonao rehetra. Hoaiza ny hafarany izao rehetra izao, hoaiza ny hafarany ty tany ity, hoaiza ny hafarany ty tany ity, mirimorimo makaiza ho avy ny fandriganana, ho avy ny fandriganana, ny olona tsy manaiky miaino ahy, nefa tsy maintsy ho tonga izany, fa havako ny manompo ahy, havako ny zanako tahaka nanavako an'Noa mianakavy,
takana navako any lota mianakavy, hoavy ny fandringanana, aringako izay rehetra tsy miaino ahy, izay rehetra tsy mankato ahy, aringako tsy hoe masoko intsony. Miomana ianareo zanako, miomana fakaiky ny fiaviko, miorena tsara za miova, satria ianareo no fiangonako, ianareo no fiangonako masina miomana ho any an-danitra, miomana ho any an-danitra, miomana ho any an-danitra. Haleluya. Sotra fanay masoro, sotra fanay masoro, kasitraka fanay masoro, manolo tena ho anao zay Jesosy, reto izay manolo tena ho anao fanay masoro, manolo tena ho anao zay Jesosy, manolo tena ho anao Jesosy. Tondra ny mombanay rehetra eto am-pelantananao, raiso zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, tia Jesosy manolo tena ho anao, olo tena ho an Jesosy tsika, tolory an Jesosy tena tsika, Jesosy. Olo tena ho anao zay Jesosy, tena ho anao Jesosy, tena ho anao Jesosy, tia manaiky anao Jesosy, manaiky anao a Jesosy, manaiky anao a Jesosy, tia Jesosy, manaiky rainao, manaiky ny ampiasainao, manaiky anao ny asanao, manaiky raizanay izay tondranao a Jesosy, manaiky anao Jesosy, tia Jesosy, manaiky anao a Dady, manaiky anao, tia Jesosy, anao zay Jesosy, anao zay Jesosy, anjakao ny fiainanay tsirairay avy, anjakao zao groupe zao, anjakao fefanao Jesosy, anjakao Jesosy, iamarina trano izay, iamasina trano izay, ao ianao ny marina iamarina, ny masina iamasina trano, anjakao zay tata-pambala, anjakao zay Jesosy, anao izay Jesosy, anao izay Jesosy, anjakao zay Jesosy, kely sisa dia hoavy ny tompo, efa midina amin'ny tany ny famolaina, kely sisa dia hoavy ny tompo, hoavy Jesosy, manady raha misy manao no marina, tsisy manao no marina na dia ray akory any, miazakazaka amin'ny lalana lehibe, ho any afahaveritra, ho any afahaveritra, mibeba ry tany fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, famarinana,
sy fahamasinana mba ho tafiditra ny an-danitra ianareo. Tsiraray avy mamoaka an'izao amin'ny YouTube ianareo, ary ny olona maro, ary ny olona maro, raha misy mandray ny teny ka mankatoa azy na eo ambavahoana fahafatesana azy dia mbola mindrafo aminy tompo, mbola mindrafo aminy tompo. Marary ny tany, mivembena toy ny olona mamo ny tany, miaratsy ny zanak'olombelona, miaratsy ny zanak'olombelona. Maro ny lavo ka tsy tafarina intsony, maro ny fanamidina any amin'ny fiainatsita, any amin'ny fiainatsita, ary manakatona ny tany ny fiainatsita. Tsy mety voky ny fiainatsita, tsy tsapanareo zanak'olombelona izany, tsy tsapanareo tsiraray amin'ny zanak'olombelona izany. Hoy ny fanahy masina, tsy tsapanareo zanak'olombelona izany. Miaratsy hatrany olona, feno avinavo, maloto fo, zavatra kely fotsiny dia very mandrakizay, very mandrakizay. Tsy afaka miverina intsony eto tany. Jésus, Jésus, ny zanak'olombelona efa feny any amin'ny afobe, efa feny any amin'ny afobe. Mbola tsy bebaka ihany fa ianao, mbola tsy bebaka ihany fa ianao. Efa nidina ny fahombolona, efa nidina ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny ankonany aloha, ao amin'ny fiangonany eo amin'ny zanany. Izay vo amin'izao tontolo izao, ho maro tonga dia ho latsaka any amin'ny afobe, ho maro, ho maro. Hoisy raha mandrika ao Madagasikara, hoisy raha mandrika ao Madagasikara ny amin'ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra. Adila politika manalavitra n'Andriamanitra ny fony zanak'olombelona. Na ny gasy koa dia tsy matoky intsony an'Andriamanitra, fa jamba ny vola makarena toy ny vazaha, toy ny vazaha. Manaraka modely Babilôna, manaraka Babilôna ny fahendreny gasy rehetra teo aloha tsy hita intsony izany. Taralotra, 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 taralotra. Vitsy sisa no tafiditra ao anatin'ny sao. Vitsy sisa, vitsy ny firenena masina ao Madagasikara, vitsy ny olona masina, tena masina ao Madagasikara. Ianareo ao anatin'izany, ny rafy ianareo andeha trany mparantany ho any an-tanindrazanareo. Efa misy ny toanareo any, fa tsy mihainy ny olona. Lazainy olona fa adala, adala ny olona miaina anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana toanareo. Ianareo no ondra,
ianareo no ondro miverena aingana ho anao izay are izao vina eo izao na ovina na ovina no ainonao izao dia midira ao anatin'ny batoan'i Jesosy ianao, midira ao anatin'ny batoan'i Jesosy ianao, kely sisa ny fotoana, misara amin'izao tontolo izao, misara amin'izao tontolo izao dia andray anao ito. Ka tsy hanivaiva ny mpampon'Andriamanitra izay manana ny fahamasinana any Madagasikara, any Madagasikara ary koa izay mbola ianareo tavelanty Eropa. Dia any Madagasikara ianareo rehefa farany ho any Madagasikara. Felicia, Felana, Erika, Velso, Rarmalana, dia any Madagasikara ianareo rehefa farany ao ny manompo vavo Sœur Fabiola ivaivain'ny olona, ivaivain'ny olona, lazay ny olona fa adala, ny adala zao tontolo izao, ny adala ho an'izao tontolo izao dia endry amin'Andriamanitra, fa ny endry izao tontolo izao dia adala eo anatren'Andriamanitra. Aza matahotra ny olona amon'ny aina, fa matahora an'Andriamanitra ay manary ny fanay any amin'ny elo ho anao. Misy olona ny Amerika ato, olona ny Canada, olona ny France, ary izao video izao ianao hatrany am-parantany manetretena ianao fa ho potika Eropa, ho potika Eropa, ho potika Eropa, ho potika Eropa. Misy ny afindra n'Andriamanitra any Canada, misy ny afindra ny any États-Unis, satria misy fahamasinana olona vitsy any, fa maro ianareo ody any Madagasikara, ho firenena masina, ho firenena masina hoay, tsy ho bekoen'i Madagasikara manontolo tsia fa ianareo izay manitry tena ody dia voaro amin'ny loza ho avy. Efa lina ny mpamolay, itsara ny zanak'olombelona, itsara ny zanak'olombelona. Liony jona midina avy any an-danitra, feno fasikana lehibe, andravarava ny fahavalony, ny osy ao anatin'izany dia ny osa, ny mpijangajanga, ny tia vetaveta, ny mpanompo sampy, ny mpangalavadilolona, ny mpandainga rehetra, ny mpiavinavina. Izany dia ny amin'ny afobe, ho any amin'ny afobe mibebany ianao, dia mbola misy ny fotoana mibebany ianao. Sao aloma ny vavan'Andriamanitra, sao aloma ny vavan'Andriamanitra, sao dia akofa pokaty, sao dia akofa pokaty ka afobe ny ofantanao. Sao ianao dia akotro ka tsy afaka fa may any amin'ny afobe, mibeba
masina any an-danitra, ho isan'ny olony masina ho any an-danitra. Mibeba ianao, aza manao fahazarana fotsiny ny haino ny mpanompoko izay nosorako ho mpaminany, dia hifelana mpaminaniko izany, dia hifedisy ampaminaniko izany. Aza manao fahazarana fotsiny noho ny haino ny video, fanadinako anao izany. Avobe ny andry ianao, mikisy ny olona efa niditra nanaraka ny videoan'ny Felicia efa maty any amin'ny elo, efa maty any amin'ny elo satria tsy nibebaka, satria tsy nibebaka. Mibeba ianao, mibeba ianao, fa tsisy intsony ny fotoana, tsisy intsony ny fotoana. Tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy, tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mifo aza ao anatin'ny toromasom-panahy ry malagasy, ry malagasy, ry metisy, zay vazaha mahay miteny gasy ka mihaino ianao, dia tadidio tsara fa hita ny tompo avy koa ianao na iza na izy raha nare izao video izao. Dia nadina ny tompo anao, anadiny tompo anao rehefa tonga eo anatrehany ianao. Tandrema fa ny fanahinao no overy any amin'ny elo, ny fanahinao no overy any amin'ny elo. Jésus, trompetra farany, trompetra fanairana farany, ny miarabilako dia mahavehivavy, mahavehivavy, mahavehivavy. Jésus, Sotra fanahy masina. Halleluja. Sotra ny fanahy masina atsika, ny amin'ny teny fampitandremany atsika, izay nampitondray ny mpanompo ny teo, dia ny fampibebahana ao atsika ihany koa mba hibebaka hitotika amin'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Ataontsika ny hira, ny fanavaozana mahagaga, dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra teo tsika, hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra azafady. Halleluja. Fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahire, fazavany fanahy izay mahafapo nomeny Jesosy ahire, hatramin'izao endrendre, hatramin'izao endrendre, ny fitempony foko zay ravo tokoa nenany Tompo Jesosy. Ny fiainako be sia taloha vova mihitsy izao,
Eniny fahotako izay navo voasasany koa izay hatramin'izao ty endrendre hatramin'izao ty endrendre ny fitempony foko zay ravotoko onena ny tompo Jesosy ny finoako ny fanantenako be ny tokiko fatratrako ny fisalasala na dialevonare ny saiko mandroso hatramin'izao ty endrendre hatramin'izao ty endre ny fitempony foko zay ravotoko onena ny tompo Jesosy tonga mamirapiratra fatratrary ny aloky ny fatire ka dia tsinjoko ilay vavahady ary makawantanande ibe hatramin'izao ty hatramin'izao ty endre ny fitempony foko zay ravotoko onena ny tompo Jesosy tsy miato mizotra makany toko ny diako hatramiza ovatany koa ny ilay tomposo Jesosy malalanoa hatramin'izao ty endrendre hatramin'izao ty endre ny fitempony foko zay ravotoko onena ny tompo Jesosy. Alleluia, sotran Jesosy tsika teaka ho an Jesosy. Amen, amen. Amizay tapany voalohany zay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sotra Jesosy. Amen, amen. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika zay anjarantsika ato amin'ny ho antsika rehetra mihaino ato amin'ny YouTube, antsika rehetra ato amin'ny groupe-tsika ihany koa. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ato amin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa, toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5:20. Mpanjaka faharoa zany manomboka andininy Mpanjaka faharoa toko 7:20 azafady
andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. De tsy haiko ma zany hoe ahoana Mama Felicia le izy hoe mandray anjara ve évangéliste Erika satria teny manko fanahy masina ty hoe mibebaka ianao fa anatin'ny fangatan'ny rano Jesosy. De tsy haiko hoe allo. Amen. Eny tompoko. Amen. Efa tafita izy eo amin'ny fibebahana, mbola teo fibebahana zany. Ka raha bebaky évangéliste Erika dia efa lailo anazy ny tompo zany de sy ny tompo ka hidinoaka hiteny raha ohatra tsapany hoe tena hoe bebaka marina izy de ento. Amen. Beko anazy ny fitenenana. Ento. Raisiny amen. Aorian'ny fanazavana tompoko dia afaka mitondra vavaka ianao aoriany. Amen. Kasasoka be. Tsy eno mihitsy. Tsy eno mihitsy ianao tompo. Eny tompoko fa ambany. Tena ambanimbany. Tsy eno, sa maheno ve nareo tompoko? Tsy eno ianao fa afaka miteny mafimafy tompoko. Azafady kely tompoko. De teo aloha ohatra ny eny kokoa fa miteny mafimafy kely kely angamba fa sao ve eno azafady? Sao ianao eny fa miteny mafimafy kely azafady tompoko. Miaravantsika aminaran'i Jesosy. Amen. Amintsika rehetra. Fahasalamana. Atao mafimafy ny tompoko fa nena feonao zafady. Teny andalana tsy afaka nanokatra micro teo fa zany efa Mpanjaka faharoa andininy fahatelo amby roapolo azafady mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany zany ny raisiny évangéliste Erika hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amen. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo toko. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny faharoa voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ento. Ary ny mpanjaka dia nandefa iraka ampolony roan'ny Jota. Roan'ny Jota zafady sy Jerosalema rehetra any aminy. Dia niakatra ho amin'ny trano tompo ny mpanjaka sy ny lehilahin'ny Jota rehetra ary ny olona rehetra any Jerosalema. Mpampisorona sy mpaminany ary olona rehetra na kely na lehibe. Dia novakiny teo anatrehany ny lehirehetra amin'ny mpanokela izay hita tao amin'ny trano. Ary nijoro teo amin'ny lampiady ny mpanjaka ka nanafanekena teo anatrehany
manaraka azy tsy tanona lalànany sy teny vaventy ary didiny amin'ny fony manontolo somary ambany sy be, mifanahy manontolo. lasa ambany be indray. Azafady indrindra. Tsy izy. Rehefa ataoko maximum zany aho zao hoe maheno Eny tompoko zay dia tanana amin'izay le voa. ezaka ny teny tompo a ny fahatelo fahatelo a fanjaka faharoa fahatelo ary joro teo amin'ny lampiazo ny fanjaka ka andrana fanekena teo anaty azy manaraka azy sy tanona ny lalànany sy ny teny vaventy ary didiny amin'ny manontolo sy ny fanahy manontolo anatanteraka ny teny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany izany ary ankato ny fanekena koa ny vahoaka rehetra ary ny mpanjaka ny faefatra amin'narany ary ny mpanjaka dia nandidy any ilika misorona be sy ireo misorona manarakaraka azy ary ny mpiandry varavarana amoaka ny manankarena izay natao ho an'ny bana sy asera sy asera ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny ka nodorany tany ivelan'ny Jerosalema rehefa teny amin'ny ireny ary hoenty ho an'ny titela ny natsahany koa ny misorona tamin'ny Andriamanitra tsy izy izay notendriny ny mpanjakan'ny Joda manoro didika azy manitra eny amin'ny toerana fanaovana sorona tany amin'ny tanànany Joda sy tamin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nanoro didika azy manitra koa ho an'ny bala sy ny masoandro ary orana sy ny antokony kintana eny amin'ny habakabaka mba amin'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary ny tsangakazo tsampy ho an'ny asera dia navoaka ny ala tao amin'ny trano ho any ivelan'ny Jerosalema ao amin'ny lohasan'dika Kidrona nodorany tao io ka notorotoroany vovoka ary nafafiny teny ambony fahasambahoaka ny vovony narodany koa ny tranony olona nanolo tena hijangajanga fanotsampy natao tamin'ny ireo trano nananonany mavakinay eo an'ny tsanofahatrany an'ny asera na miantso ny misorona rehetra tamin'ny tanànany Joda izy dia nolotoiny ny toerana fanaovana misorona izay natoroany misorona didika manitra hatrany Efa ka hatrany Beerseba ary noravany toerana fanaovana misorona ao akaikin'ny vavy ilay teo manoloan'ny vavany Joa lehibe ny tanàna sy ilay teo ankavia Davida tamin'ny vadiny tanàna ka misorona tamin'ny toerana fanaovana sorona dia tsy navela manolotra tanàna amin'ny Jerosalema nefa nahazo miarany mihinana mofo tsy misy masirasira tamin'ny rahalahiny ihany izy nolotoiny koa ny profeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranake inoma mba tsisy hampandeha ny zanany lahy na ny taran'ny vavy hamakivaky ny afo
ho an'ny loka intsony. Ary ny soavaly dia no amakin'ireo mpanjakan'ny Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho an'ny tranony tompo teo akaikin'ny efitranona Tanameleka Tandafo izay tao amin'ireo trano madinika tao an-kianja Nepoly dia no esorony fikalesan'ny masoandro koa dia nodorany tamin'ny afo. Ary ireo altara teo amin'ny efitrano amboniny teo an-tampon'ny trano tamin'ny tranony Ahaza izay nataon'ireo mpanjakan'ny Joda sy ny altara izay nataon'ny Manase tao amin'ny kianja roa tamin'ny trano dia noravan'ny mpanjaka ka notorotoroiny dia nafafiny tany amin'ny lohasamby ka nidorana ny boko. Amen. Eto izany dia araka ny vakiteny latapeta somary lavalava dia mitaky amintsika ny tompo satria tondratsika ny vavaka rahateo ny amin'ny Josia. Josia zany ilay mpanjaka izay niverina tamin'ny tompo. Ny mpanjaka teo alohany rehetra natany Jodia, natany a Jerosalema zany, natany amin'ny teo amin'ny zanak'Israely, natany atsimo sy natany avaratra amin'ny zanak'Israely sy zanak' Joda zany dia samy nandao sy miaraka amin'Andriamanitra daholo tamin'ny andron'ny Josia dia niverina tamin'ny tompo izy ary izany hoe misy tenin'Andriamanitra ny arahana dia ny teny tompo zany izay niafina tsy hitana ny takorana fa naleon'ireo mpitondra sy mitarika ny Israely teo alohany sy mitarika ny Joda zany satria efa nizara zareo firan'Andriamanitra hafa dia tenen'ireo zany ny Bala, ny Asera, ny masoandro, fitanana, olana zany manomana ataon'ny mpanjaka maro teo alohany tena maro ny tena mpandiby amantaona ny maro nameo dia tonga nisy efa lasa fahatsara zany izy everiny olona tateo aoriana izay zanak'Israely tao Israely sy tao amin'ny Joda zareo everiny zareo fa zany ary mety zany satria nitsantana sy mitondra dia nanao mpanotsamby tena hoe tiaraka tsy Andriamanitra. Fa eto zany tiaraka kely Josia dia tonam-bavaka manamatotrana zany tsy eno le tany hoan'le raha satria mbola teny an-dalana eno zany mitaky evaka fahazarana fahazarana sy mety ny amin'ny fanarahana ny tompo na dia eo amin'ny fahalalana eo fandrana amin'ny fanamasina sy famarinana zao miaraka amin'ny sitrapony manao ny asa nefa indray mety raisina fahazarana sy ny hita eo amin'ny fitazakazahana fitadiavana miasa mandrarah sy fiainan'izao dia mety mihitsy eto metiteny ka izay no nakiny tompo mba hiverina amin'ny tanteraka mety io zany dia merikely ery amin'ny mandiny voalohany ery andiny fahatelo ary naraka hoe ary nijoro teo amin'ny lampiazy ny mpanjaka ka nanao fanekena teo anatrehany fa anaraka azy sy tandrina ny lalànany sy ny teny vakovelony ary nididiny amin'ny olo-manontolo sy ny fanahy manontolo manatanteraka ny teny fanekena izay misoraka ao amin'izany izany ary anankatolo fanekena koa ny vahoaka rehetra. Izay zany isika izay mitarika za zany anisany mitarika anisany
dari hasil artikel yang skill misalnya tidak bisa nama dia skill kita sama sendiri dan saya juga yang arahkan saya baru sudah seperti nanti nanti dari dapat sendiri untuk pilihan demanda Niente, Gesù Nada transforme animals in Jesus. Certeza Jesus symbolizza del fumo a fumbase. Lettimana con fana mano se tecno. Del fumo se Jesus. Total tina nei tonatiano se Jesus.
rehefa masinanao Tana dia famarinana izao famasinana foana izay Jesosy. Tana dia famasinana foana izay Jesosy. Tsy vadibadika aminao Tompo. Soratra ny farany Jesosy. ary lalana maro tenenana tenenanao Amen. Amen, amen. Misy bry be tompoko tsy hainy firy fa misy bry mafy be a. Misy bry mafy be tsy hainy mihitsy a. Meko any Mama Felicia dia ndraso tapako aty aminao. Amen. Sotra tompoko. I Ranada Erika mivavaka teo tsy hainy firy fa misy bry mafy be dia hainy be dia muzika azo tontolo izao mihitsy ny eno a. Amboary kely angamba le enregistrement angamba ny teko any ivelany angamba izy mety any ivelany mihitsy angamba no eno a. Fa mila amboarina kely satria tsy hainy mihitsy. Izy misy hira mihitsy ety ivelan'le tabataba be mihitsy izy io. Tazo findratra. Zay mihitsy dia tsy hainy mihitsy Evangeliste Erika teo a. Iny tena ohatra hoe écho kely fotsiny ny eno satria nanana be le feo. Sotra betsaka tompo. Alléluia. Dia ovakitsika zany ny ten'Andriamanitra, toezantsika zany a ny amin'ny tenin'ny tompo a izay nomeny ny mpanompo vaviny a dia hoentina ho zaraina zany a satria izay zany ho fandaminana ny tompo nameny ny teny a ny felana dia izy no asain'ny fanamasina mitsinjara azy a dia ho arahantsika ny teny fanay masina dia ho raisitsika zany a ny eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Dia ovakitsika zany ny teny a dia ny fanahy masina no manazava azy. Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Ovakitsika teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nolotoy ny mpanjaka ireo toerana fanaovana sorona izay teo anoloan'i Jerosalema, teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitran-doza. Dia ireo naoriny Solomona, mpanjakan'i Israely, ho an'ny Astarta, fahavetavetan'ny Sidoniana, sy ho an'ny Kemosy, fahavetavetan'ny Moaba, ary ho an'ny Milkoka, fahavetavetan'ny tanàna Amona. Dia notorotoroiny ireo tsangam-bato tsampy sady nokapainy koa ireo tsangakazo tsampy ho an'ny Asera ka nofenoy ny taolan'olona ny toerana nisy azy. Andiny fahadia ambin'ny folo. Ny altara izay tao Betela sy ny toerana fanaovana sorona dia nataon'i Jeroboama zanak'i Nebata ilay nampanota ny Israely dia noravany koa nodora ny toerana fanaovana sorona ka notorotoroiny ho vovoka ary nodorany koa ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera ary nitodika i Josia ka nihita ny fasana teny an-tendrombohitra dia nandefa olona aka ny taolana tao am-pasana izy ary nodorany teo ambony altara ireny mba handotoany azy araka ny teny tompo izay notoriany ilay lehilahy n'Andriamanitra. Dia hoy izy, tsangam-batoniza itsy hitako itsy, ary hoy ny mponina tao an-tanàna taminy,
fasany lehilahin'Andriamanitra izay avy tany Joda io dia ilay nitory izao zavatra nataonao tamin'ny alitara eto Betela izao. Hoy Josia, aoka itsy aza misy manetsika ny taolany, dia tsy ho voakasika ny taolana sy ny taolan'ilay mpaminany avy any Samaria. Ny trano rehetra tamin'ireo toerana fanaovana sorona izay teny amin'ny tanànany Samaria izay nataon'ireo mpanjakan'i Israely ka nahatonga fahatezerana dia noravahany Josoa koa ka nataony araka izay rehetra nataony tany Betela. Novonoiny teo ambonin'ny alitara koa ny mpisorona rehetra izay teo, dia ny mpisorona tamin'ny toerana fanaovana sorona, ary nandoro taolan'olona teo izy vao niverina nakany Jerosalema. Amen. Zava-doza zany tenin'Andriamanitra zany, tena zava-doza. Ohatran'ny evangelista Erika teo amin'ny fanazavany teo aloha satria mifandray ireo tantara ray ihany izy ireo. Ny Josoa dia natsoa ny tompo Andriamanitra andrava ny sampy. Aleluia, aleluia. Ny teny tonga dia tsy hoe nalamindamina fa tena ny tompo foana no manome teny rehefa manome teny ny tompo. Ary sahaza ho antsika tsiraray avy zany, ho antsika izay nahazo ny teny aloha dia avy eo ho an'ny olafa ihany koa. Eto zany Andriamanitra dia tena mampafantatra mihitsy hoe makahala ny sampy Andriamanitra. Makahala ny sampy Andriamanitra. Zany hoe mampitandrina mpanompo sampy zany Andriamanitra. Tika gasy tena mpanompo sampy. Na ahoana no tonga amintsika zao teny zao anio. Ibebaka isika rehefa avy eo amin'ny fanompo sampy, ibebaka isika. Na iza ianao mihaino izao video izao dia ho anao koa zany ity teny ity, ho anay dia ho anao koa. Dia ho anao ihany koa. Fa ny fanompo-tsampy dia tsy akasitran'Andriamanitra. I Josia dia izy olo marina, ary izy no nampiasain'ny tompo zany andrava ny fanompo-tsampy izay nisy tamin'ny koa i Solomona mpanjaka. Jerevany ny tenin'Andriamanitra eto hoe amin'ny 7:10. Ny sampy izay nataony Solomona mpanjaka, nefa fantatsika tsara fa i Solomona dia tena mpanjaka tsara mihitsy izy teo aloha. Fa noho ny avy amin'ireo vady be dia be, vehivavy isan-karazany, vadiny avokoa, dia lasa izy nanangana sampy ho an'ilay vehivavy, tian'ilay vehivavy. Dia hoe anaovana sampy, anaovan'Andriamanitra kely, dia lasa izy manamboatra Andriamanitra kely ho an'ilay vady tsin-drano zany. Tonga mahavita azy anaty diso aho. Dia izy manangana sampy ho an'ireo vehivavy ireo, anamboara zany izay nangataka taminy. Dia lasa koa izy manompo mivavaka amin'ilay Andriamanitra ireo vehivavy ireo. Andriamanitra zavatra ohatr'izany. Nefa Solomona fantatsika tsara fa izy tena hoe mpanjaka nangataka fahindrena, namen'Andriamanitra fahindrena, tena hoe nahazo harena be Solomona. Tsika zany mampitandra zany tompo na iza izy. Raha vao ohatra isika miala amin'Andriamanitra na dia omeny na inona ka raha ohatra isika manompo sampy, dia fantan'Andriamanitra izay no miandry. Izay raha tonga ny teny fanamasina tonga teo. Ny fanamasina ny teny teo avy tamin'ny alalan'ny fanompony mpaminany felana dia avy amin'ny alalako. Fa ny fanahy masina ny tompo rehefa tena hoe mananatra, eniko kely evangelista teo teny direct Andriamanitra rehefa mananatra. Ary maro zany satria fitiavany antsika ilay izy, fitiavany antsika. Efa nananatra izy teo amintsika gasy. Dia eto mbola mananatra ihany koa tompo ibebaka zany isika, famindram-po no setran'Andriamanitra fa tsy fanatitra latsatra. Tena mbola famindram-po zany no ataony tompo amintsika zao. Eto dia ny zavatra misy i Josia dia tena nanapotika mihitsy ireo tangam-bato-tsampy izay nisy teo amin'ny toerana nisy anazy. Hiditra lalina be tsika fa
teny azahoanao tsara ny tenin'Andriamanitra. Dia tena hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny amin'ny finoana an'Andriamanitra dia izy no nanatanteraka nandrava ny mpanompotsamy. Ao anatin'ny asa ray aniran'Andriamanitra antsika ho avy Jesosy any Madagasikara izany. Satria isika tsiraray avy izao amin'ny témoignage-tsika mbola misy ianao témoignage ato rehefa ho avy ny fotoana izay tsiraray avy ato ho anao izay mihaino dia efa misy aminay ato zany, misy aminay ato dia efa tanatin'ny fanompotsapy, tanatin'ny tsy fahalalana fanafahan Jesosy. Izay no natonga ny tompo niantso anay andeha andrava izany fanompotsapy izany. Ianao izay mihaino, mety koa ianao izay mihaino amin'ny YouTube, mety mpanompotsapy koa ianao fa natsoa Jesosy, tsapanao ny appel ny antsony Jesosy ianao, aza mandahy, aza mandahy fa ekeo satria zava-doza ny hafarana fanompotsapy ary afo be no vantany. Teny fanahy masina teo nanambara ny ampanompotsapy sy mijangajanga sy ny mpandainga, afo be no vantany. Any boky ny Apokalipsia toko 2:20 azonao vakiana izany. Apokalipsia toko 1:20 misy izay verset izay. Misy koa Apokalipsia toko 2:20 no mbola jerena somatsy dia diso ny teny katseketo. Ny anankiray Apokalipsia toko 2:20 andinifa 5:20 manambara ny amin'ny mpanompotsapy ary ny mpanao ody ratsy tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka eto ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny mpanjaka faharoa vakitsika teo dia Josia, izy anisany nandrava zany fanompotsapy zany. Isika zany tokony hisaraka amin'ny sampy. Maro ny tantara anaty Baiboly amin'ny testamenta taloha manambara an'ireo zanak'Andriamanitra nandrava ny amin'ny fanompotsapy. Misy koa tantarany Asa, mpanjaka Asa. Asa ny anarany, mpanjaka Asa ny anarany. Io mpanjaka io dia ny mamany izay atao hoe mpanjaka vavy zany, hoe renina mpanjaka zany andriambavy. Teo anilany satria mamana mpanjaka, Asa ny mpanjaka dia nalà teo amin'ny toeran'ny mamany. Tsy nekeny intsony ho andriambavy satria olona mpanao fanafody, olona mpanompotsapy dia nalà tamin'ny plasiny. Tsy nirara iny mihitsy zany na dia hoe ny mamany izao, satria isika dia tsy akasitrahany tompony amin'ny fanompotsapy. Izy nefa mpanjaka dia nalà ny reniny teo amin'ny plasiny amin'ny maha-andriambavy azy fa nanala baraka azy dia nalany. Fa ny tompo no tompoiny. Ka mila zany isika ny tompo tena matoky an'Andriamanitra ary miala amin'ny fanompotsapy. Eto 2:20 vakikely any hatramin'ny 2:20 fa tsy ho vakiko izy rehetra. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nolotoy ny mpanjaka ireo toerana fanaovana sorona izay teo anoloan'i Jerosalema, teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitàn-doza. Dia ireo naoriny Solomona, mpanjakan'i Israely, ho an'i Astarta. Izay dia fanompotsapy izay. Fahavetavetan'ny Sidoniana, ty ho an'i Kemosy, fahavetavetan'ny Moaba, ary ho an'i Milkoma, fahavetavetan'ny taranak'i Amona. Ireo zany ny andriamanitra kely, le Astarta. Dia eo ihany koa le Kemosy ary eo ihany koa le Milkoma. Ireo zany le statut tsangakazo ivavahan'ny olona. Mbola misy an'izany any Madagasikara. Mibeba tompoko, mibeba tompoko. Oka izay, oka izay, oka izay. Any 4:20 dia notorotoroiny ireo tsangam-batsapy sady nokapainy koa ireo tsangakazo tsapy ho an'i Asera, ka nofenoy taolan'olona ny toerana nisy azy. Amen. Tena hoe tena torotorony mihitsy zany
ireo tsangam-bato tsampy ireo eto dia mampianatra antsika zany fanahy masina ny amin'ny zavatra ho ataontsika rehefa tonga ny Madagasikara na ho anao izay any Madagasikara ny amin'ny fomba andravana ny sampy. Na misy olona manolo tena hoe tia re tompoko fa voniny izay fa tsy mila antsony ny sampy, dia eo zany ny tompo mampafantatra ny zavatra tokony atao. Tena hoe mila torotoroana, tena dorana riana mihitsy zany. Eto nanaovan'i Josia azy dia nofenohy taolana olona ny toerana nisy azy. Zay zany nataony Josia tam'izay. Karazany maromaro no tenen'Andriamanitra. Dia eo ihany koa eo amin'ny andiny 120 eo amin'ny tapany farany eo hoe notorotoroiny ovovovoka ary nodorany koa ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera. Nodorany, tsy le hoe nandoro. Nodorany le izy. Mila zany isika tena hoe ravana tanteraka dia mila dorana. Efa nanao témoignage aho tamin'ny momba ny akanjo mpiantry. Satria tamin'izay fotoana izay ny tompo zany teny taminao hoe mila zany ho vitina, ho etezana dia ho ariana. Fa raha tany Madagasikara dia tsy maintsy nidora. Fa ty ampitan-dranomasina tsy azo atao zany. Satria ho avy ny polisy, ho avy ny voisin hiteny hoe inona ny ataonao satria tsy azo atao mandorodoro zavatra ty zany. Fa hatramin'ny pompier manjary ho avy. Fa taty zany dia nasainy tompo ny etezana tena hoe avy amin'ny alalan'ny tompo misy dia ny rany Jesosy misy manetezana tamin'ny anaran'i Jesosy mihitsy dia nafatotra anaty poubelle dia nahariana anaty poubelle. Zay no anaovana ilay akanjo mpiantry satria fanompo-tsampy. Iny akanjo iny no andrandraina. Iny akanjo iny foana no entina ambonimboniana zany. Dia zay no tanterahana dia sorana ny tompo satria lasa namena plasy hoe masina, akanjo masina. Tsy azo atao mihitsy no miteny hoe akanjo masina. Tsy azo tika bokany vava izay frantsay hoe akanjo masina. Fa akanjo fotsiny. Isika no masina. Isika no masina itoeran'ny tompo. Dia ny danitra ny masina dia Andriamanitra. Dia ny fanahy masina mitoetra antsika no masina. Fa ny akanjo tsy azo atao hoe masina. Tsy azo atao hoe masina ny akanjo. Satria ny tompo ny teny mihitsy tamin'izany hoe mangalatra ny voninahitra izany hoe sampy zany. Amen. Dia eto zany i Josia ny zavatra niseho zavatra mahagaga. Satria ny 1:20 ary nitodika i Josia ka nahita ny fasana teny an-tendrombohitra dia nandefa olona aka ny taolana tao am-pasana izy ary nodorony teo ambony alitara ireny mba hantotoany azy araka ny tenin'ny tompo izay notoriany ilay lehilahin'Andriamanitra. Amen. Efa nisy lehilahin'Andriamanitra nanambara ny zavatra izy eo. Dia i Josia nanatanteraka izany. Eto dia tena hoe mila nolotoina. Jerefana ny tenin'Andriamanitra nalaina mihitsy ny taolana tao am-pasana. Zavatra grave zany. Taolana tany am-pasana nalaina nodorana teo ambony alitara. Ny reny mba totoana azy. Ny alitara sampy zany satria maloto eo anatrin'Andriamanitra. Maloto. Mila mitandrina isika. Fa ny tompo dia ho avy tsara. Ary ny toyany tsy avelitsika vakiana fa ny fasan'ilay lehilahin'Andriamanitra dia eo zany tsy nalaina zany tsy nikitena zany ny taolan'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eo amin'ny 10:20 izy niteny izany 10:20 sy 20:20. Ary misy manetsika ny taolany dia tsy voakaka ny taolany sy ny taolan'ilay mpaminany amin'ny tany samany. Satria ilay mpaminany olona masina, olona madio. Fa ilay faty olona taria ireny betsaka rehefa mpanao sampy amin'ireny. Betsaka. Dia efa maloto zany. Fa ilay mpaminan'Andriamanitra dia tsy naetsika ny taolany.
Amen. Vakitsika miaraka Jesosy tompo. Ny trano rehetra tamin'ireo toerana fanaovana sorona izay teny amin'ny tanànan'i Samaria dia nataon'ireo mpanjakan'i Israely ka nahatonga fahatezerana ny anoravany Josia koa ka nataony araka izay rehetra nataony tany Betela nataony nitovy izany tahaka nataony teo aloha. Novonoiny teo ambony alitara kokoa ny mpisorona rehetra izay teo dia ny mpisorona tamin'ny toerana fanaovana sorona ary nandoro taolan'olona teo izy vao niverina nakany Jerusalema. Amen. Mampatahotra izany. Dia rehefa ny zavatra nataony Josia tena hoe Andriamanitra zany tena hoe pesitra amin'ny mpanompo dia rehefa ny zavatra nataony tena hoe novonoiny teo ambony alitara koa ny mpisorona rehetra izay teo. Raha mandrika izany satria olona nanaraka ny Satana dia tsisy famindram-po. Zay le hoe teny fanahy masina teo le hoe osy sy ondrin'Andriamanitra efa manasaraka zao Andriamanitra, efa manasaraka ny tompo Andriamanitra. Ka isika tompoko ho ondrin'Andriamanitra, ka tsy osy satria efa nidina ny famolaina ho ny tompo, efa midina izy amono izay tsy ho azy, izay tsy manaiky miverinamo, hibebaka isika hoe teo amin'ny tompo ny tenanao, na iza ianao, tsisy olona marina na dia iray akory ahy, fa ny tompo miandry ianao hiverina eo aminy. Raha manana ody ianao any amin'ny toerana misy ianao, aza miandry anay, rofy ny odinao amin'ny anaran'i Jesosy dia dory. Nisy madama anankiray izay efa nanoratra taminay izy, dia izy mihitsy ny zavatra nataony voanarezy ny témoignage momba ny hafanompo-tsampy izay nataoko amin'ny YouTube any dia zavatra nataony no nitsapany hoe tsy mety tamin'ny finoana katolika izy, dia nalainy ny momba ny amin'ireny fomba katolika reny ny lacroix rehetrarehetra, dia tonga dia izy ihany no nandray décision teny eo andrava sy anapotika an'izany. Niava nipetsaka any ambanivohitry Madagasikara, niava n'io madama io, izy mividy lacroix avy any amin'ny toerana misy azy Ampitan-dranomasina, dia alefany any amin'ny havany any tanaty tsy fahalalana nanaovany an'izay teo aloha, alefany any amin'ny havany any ambanivohitra any dia ampiasain'izy ireo satria katolika mantsy izy ireo teo aloha. Dia noho efa eny ny témoignage dia nasainy tompona tao, dia niteny tamin'ny havany izy hoe angony daholy ireny statut nomeko anareo ireny, dia averinao ty amiko izy, ozy aza verina any aminao fa ario nanay sao dia tsy arian'ireo havany, ary ireo havany dia nandany sasany hoe ianao ohatr'izao fa zay ohatr'izao. Ka izay le izy, raha ohatra ka misy tompo any aminao ka tsapanao fa ho avy ny tompo hitsaranao dia mibebaha ianao. Mbola andro ny fibebahana izao, mbola mamindra fo amintsika Jesosy. Andao hibebaka isika tsy marina dia iray akory fa tianao Jesosy. Raha misy fanontaniana, afaka ianao manoratra amin'ny mpaminany felana, afaka ianao manoratra amiko, fa mamaly ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy zavatra atahoranao, misy zavatra tsy hainao tokony ataonao dia oka manontany fa za manaonao foana. Amen. Andohalika isika tompoka hibebaka eo anatrehan'i Jesosy, hoe teo amin'ny tompony tenanao. Jesosy, ndrehetra izay Jesosy, mibebaka eo anatrehanao Jesosy, satria tompo tsy mendrika izay Jesosy, mpanoty izay Jesosy, manemliza ho izay Jesosy, ratsoaninao Jesosy, tompo malala o,
mpanompo samy afamonay tsiraray avy Jesosy satria tompo efa nanova toerana hafa Jesosy tamin'ny fiainanay Jesosy teo anatrehanao tompo malala o efa nanalavitra anao izay Jesosy tompo malala o ny sampy ny fonay tompo raha nity olona mihoatra noho ianao izay Jesosy dia efa sampy izany ka mibebaka izay Jesosy malala o mibebaka izay tompo malala o ny vadinay ny zanakay ny ray aman-dreninay ny petako aminay Jesosy raha karakarainay loatra Jesosy mihoatra noho ianao tompo dia efa sampy izany ka mibebaka izay tompo mibebaka izay tompo ny namanay ny olona fantatray Jesosy raha menay plasy tompo mihoatra noho ianao tompo dia efa sampy izany Jesosy Jesosy malala o afo mandevina ianao afo mandevina anao Jesosy ka efa mamaly sady ny fahavalonao ianao Jesosy io misaotra anao ny amin'ny mpanomponao Josia Jesosy modelo anay izany Jesosy modelo anay izany Jesosy io tompo malala o mivavaka izay Jesosy ho anona tsiraray avy Jesosy izay mahatsapa an'io Jesosy fa mpanompo sampy misy tompo ireo hiverina aminao Jesosy any amin'ny toerana izay misy azy any Jesosy okenao tompo amamangy an'izy ireo okenao tompo anafaka an'izy ireo Jesosy izay hisaraka amin'ny fanompo-tsampy Jesosy na iza tompo ka hiverina aminao Jesosy dia mamindra fo aminy ianao mamindra fo aminy ianao Jesosy amboary izy Jesosy karakarao izy Jesosy satria tompo tsy mendrika izay Jesosy io mivavaka ho an'ny Madagasikara izay mivavaka ho an'ny tandrazanay izay Jesosy tompo malala o mivavaka ho an'ireo mpanompo sampy rehetrarehetra izay Jesosy io ireo izay tsy malala Jesosy ireo izay tsy mahafantatra Jesosy fa tao anatin'ny fanarahana ray aman-dreny tao anatin'ny fanarahana razabe Jesosy tompo malala o mbola maro Jesosy izay ny ampahafantarinao eto ireo zanakao Jesosy anaty fanompo-tsampy tompo fa tsy mahafantatra Jesosy Jesosy malala o ompianao tompo amindra fo amin'izy ireny Jesosy raha mahafantatra manomboka an'io tompo satria tompo fampianaran-diso Jesosy tsy nalala Jesosy ny fahalebiazanao tsy nafantatra Jesosy ny fahalebiazanao fa Andriamanitra sary-piaro ianao Jesosy Andriamanitra sary-piaro anao Jesosy tsy azonay afangaro amin'ny tsangam-bato ianao tsy azonay afangaro amin'ny tapa-kazo ianao tsy azonay afangaro Jesosy amin'ny ody ianao Jesosy io tsy azonay afangaro amin'ny zavatra otsotozao ianao fa Andriamanitra masina ianao Jesosy eo amin'ny seza fiandriananao Andriamanitra masina ianao Jesosy io tsisy petipetina Jesosy eo aminao tompo malala mibebaka izay Jesosy ny amin'ny olonao antoniaro manontolo Jesosy io ny antoniaro manontolo Jesosy io tompo malala o ny any ao Antananarivo manontolo Jesosy io ny any Nosy be manontolo Jesosy io ny any Majega manontolo Jesosy io ny any Atsimo Jesosy tompony any Andrefana Jesosy io ny Atsinanana Jesosy io tompo malala ny Avaratra Jesosy ny Atsimo Jesosy ny Katikoay Jesosy ny Madagasikara tompo ny Siprovensa Jesosy io mibebaka Jesosy amin'ny tandrazanay mibebaka Jesosy amin'ny tandrazanay Jesosy satria tompo efa raha mandrika Jesosy feno fanompo-tsampy Jesosy ny tandrazanay mibebaka tompo sasao amin'ny ranao Jesosy io sasao amin'ny ranao Jesosy ny tandrazanay Jesosy ny olona tsiraray avy tompo ny olona gasy tsiraray avy Jesosy io mibebaka ho an'ny avanay tsiraray avy zay tompo mibebaka ho an'ny avanay tsiraray avy zay Jesosy malala mibebaka ho an'ny gasy malala tsiraray avy zay Jesosy malala tompo malala ho
Jesosy. Jesosy manalo. Tupira maso tirana yafi Jesosy. Mamitra fotompo. Zazamadinika Jesosy tsy mafantatra inona tompo. Afao Jesosy zazamadinika Jesosy. Ampiverena ambalanao Jesosy. Tompo malalao mamitra fo Jesosy. Mamitra fo Jesosy atanindrazanay tompo malalao. Mamitra tompo miamikasy rehetra Jesosy. Malediza mo izay Jesosy. Misy Jesosy tsy mahita ratasy Jesosy. Fa lataka anaty fanompoana Jesosy. Tsy mahafantatra tompo izy ireny Jesosy. Tompo zazena mpifanalany Jesosy. Mibebaka ho an'ireo tsy manatsia izay Jesosy malalao. Jesosy tompo avotsy Jesosy ny olonao. Avotsy Jesosy ny olonao malalao. Vangio Jesosy. Vangio Jesosy afao mifatotra satana Jesosy. Afao mifatotra satana Jesosy. Olonao tsiranay avy Jesosy malalao. Ianao tomponao andatanay Jesosy. Anafaka Jesosy olonao tsiranay avy. Anafaka Jesosy olonao tsiranay avy Jesosy malalao. Mibebaka ho an'izy ireny izay tompo malalao. Midiran-tsehatra Jesosy. Midiran-tsehatra Jesosy. Midiran-tsehatra Jesosy. Ho an'izy ireny tompo manaiky tompo atatitra Jesosy anaty anao Jesosy ny ody. Tompo malalao mamindra fo Jesosy. Afao izy ireny Jesosy. Afao izy ireny Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy malalao. Afao Jesosy. Afao Jesosy. Tompo malalao. Ny tsiraray avy Jesosy noentinay ao anatrehanao. Misaotra Jesosy malalao. Amangy ny olonao a Madagasikara ianao Jesosy. Amangy ny olonao a Madagasikara ianao Jesosy. Faly amintsika ny tompo. Faly amintsika ny tompo. Toy izao no zavatra mahafaly ny tompo. Toy izao no zavatra mahafaly ny tompo. Ny mivavaka toy izao. Mitondra ny olony voafatotra eo anatrehany. Amangy ny tompo azy. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Dera ho anao Jesosy. Dera ho anao Jesosy. Aja ho anao. Aja ho anao Jesosy. Misaotra Jesosy. Sarovo ny tompo. Fa Josia dia izy tokatena. Izy tokatena no nandray andraikitra. Anao izany satria ny hain'ny tompo izy. Isika izao maro sika mivavaka. Ny tompo mahare ny vavakantsika. Tadidio Eli. Izy rery. Izy rery. No nanatrika ireo mpaminany bala. Tadidio. Tadidio. Hoy ny tompo izy rery. Tadidio. Nefa ny sika hoy Jesosy dia maro. Ka misaotra anao Jesosy. Tafakatra ny aminao vavakanay Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Ikasika ny olonao ianao ianao. Ikasika ny olonao ianao ianao. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Jésus. 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 Misaotra Jesosy. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Aleluia. Finahitra ho an'i Jesosy. Misaotra ho an'ny mpanompony amin'izay teny izay. Dia meko ny Sœur Velosozy ny famakiana ny teny. Dia avy eo za mamaky amin'ny teny gasy. Amen. Amen. Anaran'i Jesosy Kristy izay amakeko soratra masina. Roa faharoa tokony 23 andininy 21 25. Anaran'i Jesosy Kristy amakeko soratra masina. Ensuite, le roi donnant cet ordre à tous les peuples célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les
juges dirigeant Israël. Mais pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda, ce fut la 18e année du règne de Josia qu'en célébrant cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josia fit disparaître ce qui invoquait l'esprit et le spiritite, ainsi que les théraphim, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre à pratique les paroles de la loi écrite dans le livre que le prêtre Elkisa avait trouvé dans la maison de l'Éternel. 25. Avant Josia, il n'y a eu aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, à se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y a pas paru de semblable. Amen. Amen. Merci Seigneur, soyez bénis. Sotra indrindra tompoko. Amen. Alléluia. Vakiko ny tenin'Andriamanitra dia azavaiko fohy izany dia mivavaka atsika. Dia sorantsika lehibe indrindra ny anim-pitenen'ny mpanompony teo Mama Felicia, ny mpaminany tompo ihany koa, ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nazavainy mazava tsara ho antsika malagasy rehetra zany. Izay tiany Jesosy hiverina amin'ny tanteraka atsika rehetra. Alléluia. Vakiko ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe, tandremo ny pasaka ny Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity. Zany hoe zany mampitandrina atsika zany ny tompo, tonga dia zavaiko sady vakiko, mampitandrina atsika zany tompo Andriamanitra atsika zany hitandrema atsika ny pasaka ho an'ny tompo. Dia hitatsika zany Josia kely. Raha namaky any andiny 2:20 ianao mamaky dia jereo fa miteny izy hoe Josia 20 taona. Zany hoe teo amin'ny 20 taona mbola zaza mihitsy zany izy nomen'Andriamanitra fahefana. Nomen'Andriamanitra fahefana andrava ny sampy rehetra, ny Andriamanitra ny bala rehetra. Ka tena hoe nitratrehatra izy araka ny tenenin'ny mpanompony teo evangeliste Erika sy Mama Felicia teo. Io hoe niravahany daholo zany izay rehetra hoe nitsangana teo, tena hoe nomen'Andriamanitra fahefana izy ary faly taminy mihitsy ny tompo. Ary izaho zany raha nangataka teny amin'ny tompo hoe inona ny teny tompo aho entina amin'ny alim-bavaka, dia ity tenin'Andriamanitra ity vao nanokatra baiboly aho dia io dia taitra zany namaky izy sady tena hoe manandrify atsika malagasy, satria tsika malagasy manompo sampy, manompo ny razana. Alléluia. Ka tiany Jesosy hafahana zany isika, hafahany amin'ny fombafomba fivavahana. Ny teny koa izy an'izay ngamba teo amin'ny evangeliste Erika namaky, le fombafomba fivavahana manaraka fotsiny amin'izao, fa tsy mijoro tsara amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ny takiany tompo amintsika zany dia tsy miorina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy miorina amin'ny anaram-piangonana, tsy miorina amin'iza na amin'iza, fa miorina amin'ny Jesosy irery ihany. Alléluia. Zay izao raha atao amin'ny groupe, tsy hoe manandra tena, tsy hoe mirehareha, fa ohatr'izany mihitsy ny reo mpanompon'Andriamanitra mitarika anay ray aman-drenireo dia miteny mihitsy hoe manontany an'ny tompo, mivavaha, vao misy zavatra zany dia zay hoe
mibeba ianao manontany an' Jesosy a, ndany ianao miteny am' Jesosy a, tena zay mihitsy no ilainy Jesosy amintsika. Ohatra zao Josia teto hoe izy rery araka ny tenin'ny mpanompony teo, izy rery nitsangana ny ran'Andriamanitra nomeny ny hery sy ny fahefana andripaka ny dravany Andriamanitra ny bala ny sampy rehetra. Aiza indraindray zany tsika hoe zay le fampianaran-diso hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, marina zany tsy lavina. Fa eto anefa le Andriamanitra mpamindra fo sy be fitiavana nefa nandripaka ny sampy rehetra, nohivoniny tsy nasinindra fo mihitsy izay rehetra nivadika amin'Andriamanitra. Andriamanitra atsika zany dia tsy miaroaro amin'ny faharatsiana. Amen. De satria ny Israely nivadika amin'Andriamanitra, de Josia io mpanjaka io namerina ny Israely tamin'Andriamanitra indray, nefa izy mbola zaza. Fa jereo ny hery tao aminy, ny herintsika tanora koa tokony hitovy mihoatra lavitra ny azy satria izy mbola 20 taona ary teto, nefa efa nandravarava ny sampy. Amen. Tsika moa zany andravadika ny sampy dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra izay nomeny Jesosy atsika. Haleloia. De rehefa tao anatin'izay izy namerina, rehefa niverina zany zanak'Israely amin'ny famariny sy ny fahamasinana, de nankalaza satria izy hoe tandremo pasaky ny Jehova Andriamanitra reo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ty. Tena nampitandrina satria tsika zany raha mbola mifombafomba mankalaza ny pasaka, fombafomba fotsiny mankalaza, de sahalan'ny hoe zavatra hoe mandalo fotsiny sahalan'izao tontolo zao ianao mankalaza ihany. Amen. Fa rehefa ianao mifamarina fahamasina mijoro tsara mankalaza an'io pasaka io, zay vao eken'ny Tompo. Amen. Ianao nefa tsy mankatony didiny nefa izy ianao mankalaza pasaka ianao, dia amin'izay fotoana zay nefa tsy eken'ny Tompo. Satria mila zany ianao amin'ny fahamarina fahamasina eken'Andriamanitra marina, tena hoe mandeha araka ny sitrapony amin'izay fotoana zay eken'Andriamanitra ny fankalazan'ny pasaka zay ataontsika. Amen. De izy hoe tandremo pasaka ny Tompo araka ny lalàna zay napetraka ny tamin'ny Mosesy, ny didy. Fantatsika tsara fa ny didy de tsisy tendrin-tsoratra ray hoe na ny sorana na lalàna ny lalàna, afa-tsy hoe teo mihazo fijaliana Jesosy nandatsaka ny rany hosolon'ilay biby izay natao fanatitra. Izay no niravahany Jesosy teo mihazo fijaliana. Fa ankoatran'izay ny lalàna izay mipetraka dia mbola mipetraka foana, tsy rava ny didin'Andriamanitra. Ka sain'Andriamanitra antsika zany miverina amin'ny didiny mankatony didiny marina. Dia ihany koa ny antony Jesosy teo mihazo fijaliana dia ny anafahany antsika amin'ny fahotana, satria tsy izy tsony rehefa natitra biby, fa efa Jesosy nanolotra ny tenany. Amen. Ka tsika zany tena asain'ny Tompo hitandrina tsara amin'ny fampianarana marina zany tadiavin'i Jesosy hijoro antsika tena tsika malagasy. Amen. De manaraka ny teny izy hoe fa tsy nisy pasaka no tandremana toy izany. Tsisy pasaka no tandremana toy izany izy hatramin'ny andron'ny mpitsara izay nitsara ny Israely. Eritreretiny zany mety efa amantaony zany nankalaza pasaka ihany zany ny Israely, fa tsy tahaka ny tamin'ity andro ity, satria nahafaly an'Andriamanitra, satria nandrava ny sampy rehetra. Zany hoe fivavahana tsy niaroaro tamin'ny faharatsiana, fivavahana nandeha marina. Amin'izay fotoana zay vao tena hoe nitandrina ny pasaka ny zanak'Israely. Amen. De izy eto hoe ny mpitsaza ny tsara Israely na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda. Tsy nisy zany tahaka ny tamin'ny andron'ny Josia ny fankalazana ny pasaka. Tena hoe nakasitrahan'Andriamanitra. Amen. Tadiavin'ny Tompo koa zany tsika hiverina amin'izay tena hoe fankalazana marina ny pasakanao, ny pasakan'ny Tompo zay, pasakan'i Jesosy zay. Amen. Fa raha mbola ao anatin'ny fombafomba tsika de tsy hita mihitsy lay famonjena vitan'i Jesosy teo mihazo fijaliana. Ohatra zao tsika anatin'ny sampy, anatin'ny lainga, anatin'ny fanao zao tontolo zao nefa tsika mankalaza pasaka, de mitovy amin'izao tontolo zao ihany.
dia mitovy hoe tsy makasitraka ihany tsika tsy zava-dehibe amintsika nanomboana ny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Fa raha tena zava-dehibe amintsika zany io ka tena tiaka laza azy marina tsika dia ny miala amin'ny fahotana rehetra. Amen. Dia manaraka fa tamin'ny taona 9 izy nanjakan'ny Josia mpanjaka no nitandremany izany pasaka izany ho any Jehova tany Jerosalema, ary ny nanao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nesorony Josia koa mba hanatanterana ny teny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitan'ny Elikia mpisorona tao an-tranon'ny Tompo. Amen. Izany hoe noravany Josia daholo zany Josia daholo izay rehetra sampy, ao ny tsindrian-javatra manao tsindrian-javatra zao reny voyance reny, mpijery karatra, ao ny hitantsika reny kafe reny, tsy azo hoe fa ny aty ohatra zany misotro kafe izy dia le kafe reny jereny, dia kafe jereny dia fantatra ny mombamomba ny olana ny zavatra iseho hitany ao anatin'le kafe, mahita zany ny masony. Ireny zany noravany Josia daholo, tsy tafiditra tao an-tranon'ny Tompo, tsy tafiditra tao an-tranon'i Jesosy. Izay ihany koa ny ilainy Jesosy amin'izao vaninandro faran'izao, fiangonana mijoro amin'ny marina ary andravany sampy rehetra. Amen. Andravaravany tsy izy rehetra, tsy hoe tsy tiana le olona fa tiany Jesosy tsika, miala amin'ny ratsy dia avy eo tsika manantona an Jesosy. Izay zany ohatra hoe misy fiangonana mijoro ao, ohatra hoe mety tentsika hoe ahoana zany za mpanota Jesosy nefa mila mpanota, mila ny mpanota Jesosy hibebaka hiala amin'le fahotana, fa tsy tonga ohatra ianao dia ao nefa ianao fahotana foana nanomboka tamin'ny nidiranao tao dia tsy miova mihitsy ianao mpangalatra hatramin'ny farany. Tsy izay le izy. Amen. Fa raha ohatra zany ianao mpangalatra dia miova ianao miala ho tsy mangalatra intsony, dia izay le hoe ilainy Jesosy ilay mpanota. Amen. Fa amin'izao fotoana izao zany mifangaroaro ny fiangonana ka tezitra Andriamanitra, lasa tsy hita intsony ny voninahitran'Andriamanitra satria tsy mipetraka eo amin'ny, tsy manatrika amin'ny zavatra tsy masin'Andriamanitra. Tsy tiako izy ny fivoriana masina ary horom-paratsiana. Indrindra tsika malagasy dia tena manompo sampy. Tsika malagasy milalao hoana ilazako azy, manompo ny razana, mamadika. Zany mamadika zany nefa fahotana eo anatren'Andriamanitra satria milalao faty. Raha mamaky ny testamenta taloha, faty dia tena maloto, tsy mahazo miditra ny tempolin'Andriamanitra ny olona manompo, ny olona nitsapa faty na nandeha tany amin'ny faty. Nefa ny faty ankehitriny lasa miditra amin'ny fiangonana. Amen. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy. Halleluja. Tena tsy ekena ary voalaza zany hoe ny olona rehetra nanatrika faty na nitondra faty ohatraohatr'izay dia maloto dia midio izy mandritra ny 7 andro angamba zay. Zay vao miditra amin'ny tempolin'Andriamanitra, zay vao miditra manao ny asan'Andriamanitra. Ka izay zany tena hoe niseho teto zany voninahitran'Andriamanitra tamin'ny nataon'i Josia, dia nanangana fiangonana marina Josia. Zay zany nahatonga an Jesosy nanome an'ity teny ity. Mila antsika zany manangana fiangonana marina ho an'i Jesosy, fa ho ravan'i Jesosy mihitsy ny fiangonana tsy mijoro tsara, tsy mandeha amin'ny fahamarinana, ho rava eo. Halleluja. Satria anangana fiangonana marina izy ho any an-danitra. Halleluja. Ary anomboka atsapa an'izany tsika rehetra malagasy, anomboka atsapa hiverina amin'i Jesosy araka ny teny mpanompony teo hoe efa misy mpanompony any, nampitenen'ny Tompo mihitsy hoe Sœur Fabiola. Amen. Efa tena ho antsika malagasy mihitsy ampifoantsika malagasy, satria mitory ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Amen. Ary mbola nangana hafa koa izy ho an'izao groupe ho avy Jesosy zao. Amen. Satria samy mana ny asa hitondra ny tompony tsirairay. Halleluja. Amen. Dia aoka antsika zany hiverina amin'Andriamanitra, hiala amin'ny sampy tanteraka.
Ny sampy tsy voatery andeha sampy manompo razana ihany le voateny teo, fa raha misy zavatra tiatsika mihoatra an'Andriamanitra koa dia sampy zay. Raha tia vola atsika, tia arena, tia ny vadina mihoatra an'Andriamanitra dia efa sampinao zay. Alleluia. Mety izao za tsy mamonjy mbiasa, za tsy mandeha monjy biskidy, fa kosa tena hoe raha ohatra ka misy zavatra mbola tianao mihoatra an'Andriamanitra, jereo hoe vakitsika amin'ny farany hoe ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'ny Tompo tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn'ny Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho taoriany. Amen. Tsy nisy talohany nitovy amin'ny Josy ary tsy nisy taoriany. Amen. Mba tena hiditra ao anatin'ny sambotsika, hiditra ao anatin'ny valatsika manomboka zao. Fidio tsara ny fiangonana andehananao, antanio an' Jesosy. Tsy hoe manao forcé zay, tsy mitaona hoe manao forcé hoe ndao aminay, ndao, tsy zay. Fa manontany an' Jesosy tsara ianao, sao de diso lalana, sao de fampianaran-diso. Amen. Ka tsy hitondranao ho any an-danitra. Alleluia. Ny tanjona atsika dia ho any an-danitra. Amen. Alleluia. Ary tena nanity an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Raha tianao Jesosy amin'ny fonao rehetra dia mahafoy ny zavatra rehetra ianao. Na dia mafy aza, na dia mafy ny lalana, na dia tery ny lalana. Amen. Ho tahaka ny Josiany atsika rehetra, ka andrava ny sampy rehetra, androdana ny sampy rehetra. Alleluia. Ho ravaravany ny sampy rehetra, ny sampy rehetra ao Madagasikara. Ny 6 province de Madagasikara dia ao anatin'ny fanompoana ny sampy. Ny razana ela zay ry havana. Ela ny lalao ny sampy ny malagasy. Tena nanjaka Satana ao amin'ny firenetsika. Fa manomboka izao tsika hitsangana atsika, andrava ny asan'ny sampy rehetra ao Madagasikara, andrava ny asan'ny sampy rehetra zay hitatsika ao amin'ny firenetsika. Ireo no manimba ny firenetsika. Fa ny malagasy tena tia fivavahana. Jerentsika le tantaran'ny Baiboly ny dorana nefa tsy levina. Jereo ny tantaran'ny Rasalama. Fa ny malagasy tena niorina tamin'Andriamanitra. Fa Satana tafiditra ao amin'ny firenetsika. Ka tsy avelantsika zany, fa mba hiverina amin'Andriamanitra atsika. Halleluia. Anao afaly an'Andriamanitra, ankatoy ny didiny tanteraka. Amen. Ka tsy anaraka amin'ny fombafomba tsony, amin'ny anaram-pivavahana, amin'ny anaran'ny olona, fa anaraka an' Jesosy 100%. Halleluia. Hitsangana atsika, andrava ny sampy rehetra tahaka nataon'ny Josia teto. Androka ny devoly ny sampy rehetra amin'ny firenetsika, amin'ny tenatsika, amin'ny ankohonantsika. Ianao mahalala hoe ina daholo ny asan'ny sampy rehetra ao aminao. Amen. Roao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika efa nomeny Jesosy ny hery sy ny fahefana. Amen. Halleluia. Jesosy malala. Mitsangana zay Jesosy andray ny hery sy ny fahefana. Andravana ny asan'ny sampy rehetra. Androdanana ny asan'ny sampy rehetra Jesosy manomboka amin'ny tenanay dia amin'ny ankohonanay. Jesosy aoka ny herinao Jesosy hiasa eto. Aoka ny hery ny fanainao masina Jesosy hidiny eto. Ny hery ny fanainao masina androdana ny asan'ny devoly rehetra Jesosy. Tahaka ny Josia zay nomenao hery, Josia zay nampiasanao. Ka eto Jesosy dia hoanay ny asan'ny devoly sy ny asan'ny aizina rehetra Jesosy. Ny devoly ny sampy rehetra Jesosy. Mandidy ny asan'ny devoly sy ny sampy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Ferina fy Nazareta. Androdanana ny sampy, androdanana ny asan'ny devoly rehetra, ny sampy rehetra zay manjaka ao amin'ny firenenay, manjaka ao amin'ny ankohonanay. Mandidy ianao Satana, mandroka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Ferina fy Nazareta.
torako amin'ny afo ny fanahy masina tahaka ny Josoa teto. Josoa teto dia namtoro ny sambo rehetra ka toranay amin'ny afonao Jesosy. Toranay amin'ny afonao ny sambo rehetra. Toranay amin'ny afonao ny asan'ny devil rehetra. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompovenina avy Nazareta. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompovenina avy Nazareta. Miala ty amin'ny tenako, miala ty amin'ny fanako, miala amin'ny sambo rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Ny devoly rehetra manelingelina rehetra, devoly ny dragona rehetra, ny devoly ny bibilava rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Roao ny devoly rehetra sakafo ny mikoronao, roao ny devoly, roao ny asan'ny maizina rehetra. Roao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anakery ao aminao, tsy anakery miankonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny asanao rehetra, miala ny fonganentanao rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro ny sambo rehetra, zay rehetra ao anatin'ny tsindrian-javatra rehetra, zay rehetra ao anatin'ny sambo famisaviana rehetra manjaka ao amin'ny fireneko, manjaka amin'ny ankohonako. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro. Manapatapaka ny aizina rehetra, manapatapaka ny asan'ny devoly rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Tsy manan-kery aty anatiko ianao, tsy manan-kery miankonako ianao. Potena amin'ny ran'i Jesosy, potena amin'ny ran'i Jesosy. Rava ny sambo rehetra, rava ny fanopoan-tsambo rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Fanahy zazavavy-drano rehetra, fanahy zazavavy-drano rehetra avy any anatin'ny rano. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy bibilava rehetra, ny fanahy ny sambo rehetra, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mitondra ady rehetra, mitondra fanafitoina rehetra, mitondra fahafetsefetsena rehetra, mitondra fiatsaram-bela tsy fialoana rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo ianao Satana, any andavaky ny elo ianao. Ran'i Jesosy mandoro ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompovenina avy Nazareta. Rava ny asanareo, rava ny fironganentanareo, rava ny andavaky ny elo, rava ny andavaky ny elo. Ny ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Rava ny fonganentanareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao groupe zao. Tsy manan-kery ny vela-pantroka anareo rehetra. Miala ny fanahy famisaviana rehetra, fanahy ny voyance rehetra, zay rehetra ao anatin'izay Jesosy ka mitady handribaka anay, mitady hanakorotana anay. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandravarava ny asanao rehetra, fironganentanao rehetra. Torana amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro. Ny afon'ny lanitra mandoro anareo, ny afon'ny lanitra mandoro anareo, ny afon'ny lanitra mandoro anareo. Torana ran'i Jesosy. Ny fanahy menarana rehetra, fanahy bibilava rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Fanahy Jezabela rehetra, fanahy Jezabela rehetra, fanahy zazavavy ny drano rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo nareo, any andavaky ny elo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Rava ny asanareo rehetra, rava ny asanareo rehetra, rava fonganentanareo rehetra. Torana amin'ny anaran'i Jesosy. Any andavaky ny elo, any andavaky ny elo. Ny ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Tsy manan-kery amin'ny tenanay, tsy manan-kery amin'ny fananay, tsy manan-kery amin'ny toerana misy anay, ny ankonanay, ny zanakay. Miala amin'ny fanahy fahafatesana rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy. Miala amin'ny ankonako, fanahy mitondra aretina rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo. Ny tafika rehetra ataonareo any amin'ny firenenay, ny fanahy ny sambo rehetra, ny devoly ny sambo rehetra mitsangana, tsangam-bato rehetra tsanganareo, ny sambo rehetra zay mitanareo ny malagasy. Rava, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny sapele rehetra, ny lakroa rehetra tsanganareo mamitaka fanahin'olona maro, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo, mitsangana tahaka ny Josia zay, mitsangana tahaka ny Josia zay mandoro, mandrava ny sambo rehetra, mandrava ny sambo rehetra, ny bala rehetra, ny bala
ala rehetra ao Madagasikara ravana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, mandoro ianareo, mandoro ny sampetsangana rehetra any amin'ny faritra atsimo, ao Antananarivo, any Tamatavy, any Majunga, any Ambilombe, any Ambilombe Andapa, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandoro ny sambo rehetra, mandoro ny sambo rehetra any Majunga, any Tamatavy, dorana rano Jesosy ao Fianarantsoa, dorana rano Jesosy, miasa ny famisaviana rehetra izay manjaka ao Madagasikara, famisaviana ny mpanosavy rehetra, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy andorana, rano Jesosy andorana, tsy manan-kery aminay, tsy manan-kery, raha kofa amin'ny ranao zay Jesosy, ranao Jesosy mandoro, zay rehetra velam-pandrika rehetra ataon'izy ireo amin'izao groupe zao, dorana amin'ny rano Jesosy, amin'izao itily zao, dorana amin'ny rano Jesosy, rava ny azonareo, rava, dorana amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, miala, miongotra, rava ny azonareo, rava fironganentanareo, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava dorana amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, rava ny azonareo rehetra. Sotra Jesosy Halleluja. Amen. Sotra ny tompontsika amin'izao fotoan'izao tsika hivavaka ny asan'Andriamanitra. Zao ny amaranantsika ny fotoana hivavaka tsika ho an'izao groupe ho avy Jesosy. Jesosy no tompon'izao groupe izao. Jesosy ny lohan'izao groupe izao. Tsy misy mihitsy hoe titre fa Jesosy ny lohany, sy fahefana dia ny fanahy masina. Amen. Fanahy masina ny lohany. Ka hivavaka tsika amin'izao groupe izao dia napetraka atsika amin'ny Jesosy ny asa rehetra, ny asa izay hoentin'ny tompo hatsangany Jesosy, izay hoentin'ny Jesosy amintsika tsirairay avy, hoentsika any amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra avaratra, any Andapa, any Toliara, ao Antananarivo, efa hitsangana zany amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsisy azon'ny Satana atao intsony. Amen. Hivavaka atsika. Halleluja. Jesosy malalo, indreto izay Jesosy miray saina, miray fo Jesosy. Tompo malala, mivavaka zay Jesosy ao miasanao, mivavaka zay Jesosy ao miasa zay atsanganao Jesosy, atsanganao Jesosy ao Antananarivo, zay fa atsanganao Jesosy ao tompo ao ny anabavinao Jesosy raha vavy oly, zay efa ao Jesosy Madagasikara ao amin'ny Antananarivo, mivondro mivavaka Jesosy ho avy Jesosy, ianao ampahery azy Jesosy ao tompo ao, ianao ampahery azy, ianao ampahery zay rehetra tarihiny Jesosy, ireo olona rehetra tarihiny zay efa ao Jesosy ao, ampijoro tany mafy ajoro an-trano Jesosy ao, io asa io Jesosy ao dia ianao ny lohany Jesosy malalo, ka dia mametraka an'izany ao pelantananao zato isan-jato izay tompo malalo, matoky ianao zay Jesosy ao, fa izay manome voninahitra anao izy ianao dia omenao voninahitra Jesosy ao, anao zao asa zao, anao Jesosy ao, ka tsisy afaka ataon'ny Satana ninninona intsony satria anao mitratrehatra Jesosy malalo. Tompo mivavaka miasa zay tsanganao any Andapa, mivavaka miasa tsanganao any Toliara, mivavaka miasa zay mbola tsanganao amin'ny 6 province, matoky ianao zay Jesosy fa ianao tompo iasa, mivavaka miasa tsanganao any Tamatavy, mivavaka eto ampelantananao Jesosy, eo atananao ny fidiram-bola rehetra, ny vola rehetra satria anao ny vola sy ny arena Jesosy malalo, anao zany rehetra zany, anananao fahefana, matoky anao zay Jesosy fa ianao dia efa niteny aza manahy ianareo no hoaninareo sy izay rehetra tafianareo sy izay rehetra ilainareo, teninao zany Jesosy ka tananay zany Jesosy fa anao Jesosy, anao zato isan-jato ny asa, anao Jesosy ny asa zay atao rehetra Jesosy, anao Jesosy malalo izao fiangonana zao, anao Jesosy fiangonana masina amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana zao Jesosy, ka efa ianao ny miasa tsisy mahazaka na dada malalo, ianao ny miasa na tsisy mahazaka na tompo malalo, ka dia saorana eram-poeran-tsaina Jesosy amin'ny fikarakarana rehetra petraka ny ampelantananao tompo malalo. Misaotra Jesosy. Halleluja Jesosy. Tompo amin'ny programa rehetra. Halleluja.
Izay rehetra omenao. Halleloja. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Mbola hivavaka antsika. Vavaka ihany tsika miasa an'Andriamanitra ny programa sy ny fandaminana rehetra zany apetratsika amin'ny tompoko daholo. Zany hoe izy zany tena hoe andamina amin'ny programa hanome tolotsaina andro ray aman-dreny, hanome tolotsaina an'izy ireo, hanome fahendrena an'izy ireo, atsika ihany koa tsika tsirairay avy. Zany hoe vavaka zany ho an'ny programa fandaminana sy vavaka ho ny ara-panahytsika tsirairay avy eto. Dia entsika mbavaka ihany koa zany ireo manaraka antsika any amin'ny YouTube, entsika mbavaka koa misy ihany koa kasiny Jesosy. Amen. Mety misy ao koa kasiny tompo anaraka antsika. Halleluja. Vavaka antsika. Jesosy malalo. Mbola manandratra ny feonay Jesosy any aminao izay tompo malalo. Vavaka zay Jesosy malalo ny fandaminana ny asa rehetra, ny programa rehetra Jesosy amin'ny asanao. Jesosy zay dia fitaovana fotsiny ihany. Fitaovana zay Jesosy ho fayanao tompo malalo no mandamina ny asa. Ianao no mandamina tompo. Ianao no fahendrena Jesosy an'ireo mpanomponao ireo. Meo fahendrena Jesosy ny evangeliste Erika, meo fahendrena, meo fahalalana, fahazavantsaina Mama Felicia, meo fahazavantsaina Jesosy Ravaveliso, meo fahazavantsaina Ravavy, meo fahazavantsaina Ravavy Ramalala, meo fahazavantsaina ny tenako Jesosy fahendrena. Tompo avy aminao, meo hery avy aminao zay tsirairay avy Jesosy mivavaka ihany koa Jesosy ireo ao amin'ny YouTube Jesosy manaraka an'izao vavaka zao Jesosy tsy tapaka. Ianao nikasika an'izy ireo ihany koa. Raha misy mangetaheta ho vanginao, misy mangetaheta dia anantona anao ho kasiny fanainao masina Jesosy ka tsy ho tafandrimandry fa hitady anao, hitady ny fiangonana amin'ny fahamarinana ka andeha anaraka anao Jesosy malalo. Tsy izay mihitsy no arahany, zay dia olombelona fotsiny ihany, fa ianao no arahiny. Ianao ilay Jesosy marina masina Jesosy tompo malalo. Tiratsetra ianao Jesosy, tiratsetra ianao tompo malalo. Anatrika Jesosy zay rehetra ataonay Jesosy ka tsy izahay no hitarika, tsy izahay Jesosy no mandeha, fa ianao hatrany tompo amin'izay rehetra ataonay tompo malalo. Ka dia misaotra no eram-poeran-tsaina tompo malalo. Halleluja. Misaotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Hivavaka antsika ho an'ny manitra rehetra. Misy manitra tsy manan-kitafy, tsy manan-kohanina. Misy ao anatin'ny olana, misy ao anatin'ny problème entsika mbavaka reny. Dia entsika mbavaka zany dia vavaka koa antsika ho an'ny marary tambatra antsika zany. Misy koa ny tsy salama entsika mbavaka. Amen. Dia entsika mbavaka zany amintsika dia ao ihany koa ireo mety ihany amin'ny firenentsika misy zany maneran-tany entsika mbavaka. Halleluja. Jesosy malalo. Hivavaka zay Jesosy andreo kamboty, andreo mahantra, andreo tsy manana, andreo mijaly. Misy amin'izao fotoan'izao tsy manan-katoriana, tsy manan-trano kialofana. Misy amin'izao fotoan'izao Jesosy tsy manan-kohanina Jesosy. Ianao Jesosy amangy an'izy ireny. Ianao Jesosy amangy anome Jesosy aniraka mpanomponao anome an'izy ireny. Jesosy ataovy tafahoana aminay tompo, ataovy fitaovana koa izay fanampiana koa fanay manampy an'izy ireny tompo malalo. Anao Jesosy izy ireny, tianao Jesosy, tianao. Maro tokoa Jesosy ny kamboty ny mahantra ao amin'ny firenenay. Maro ny 4 mandendeny an-dalambe Jesosy malalo. Tsy njovan'izy ireo tompo. Jereo manokana izy ireny Jesosy tsy manana trano, tsy manan-kohanina, mandeha mitsindroka eny amin'ny jorodira Jesosy amindrafo Jesosy. Nefa dia misy ihany ny manan-karena, misy ny manan-kohanina, misy ny manana Jesosy nefa tsy mahafoy tompo malalo. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny ianao tompo malalo. Mivavaka manokana koa izay
ho an'ireo tsy salama, ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Raha misy ny tsy salama Jesosy, ato amin'ny YouTube mijery manatrika Jesosy ianao ny anasitrana. Raha misy koa ny tsy salama miankonanay, ianao ny anasitrana Jesosy. Sitrano Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny marary Jesosy rehetra, marary Jesosy, marary ny aretina rehetra tsy sitrapanafody Jesosy. Sitrano amin'ny tananao misy olatra Jesosy. Ao ny aretina kansera, ao ny aretina diabeta, ao ny aretina Jesosy mahazo olombelona, ao ny marary ny corona mbola ao anatin'izany Jesosy. Misy ny marary corona be dia be amin'izao fotoana izao. Sitrano Jesosy, sitrano Tompo malala. Amindrafo Jesosy miankonanay, raha misy ny tsy salama, sitrano Jesosy. Misy ambavony fahafatesana, atsangany Jesosy malala. Tompo malala, ianao dia mpanasitrana ianao. Ianao dia manao zava-mahagaga Jesosy, tsy zavatra tsy hainao atao. Tompo sitrano ny marary rehetra, sitrano Jesosy. Amindrafo Jesosy, amindrafo Jesosy. Be dia be ny tsy salama Jesosy. Be dia be ny ao anatin'ny aretina Jesosy. Ao ny aretina ambavafo, ao ny aretin-doha Jesosy. Sitrano ny marary lava, sitrano Jesosy. Rehetrarehetra ndiasan'ny maizina asan'ny devoly, fa ianao nefa Jesosy dia tonga anasitrana. Ny ranao dia latsaka anasitrana n'izy ireny. Ny diakapokanao 7:30 dia tonga anasitrana ny marary rehetra Jesosy. Ka dia misaotra anao izay Tompo, makasitraka Jesosy malala. Misaotra Tompo. Halleluja, halleluja. Saotra Tompo. Amen. Amen. Ivavaka atsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tsy atsika ihany zany fa maro koa ireo mpanompon'Andriamanitra maneran-tany, indrindra amin'ny firenentsika zany. Ny fiangonana rehetra maro ny efa niverin-dalana ireo mpanompon'Andriamanitra. Maro ny efa mandeha amin'ny fomba, maro efa niala amin'ny fitiavana voalohany amin'ny Jesosy. Fa atsika hitalao amin'ny Jesosy satria raha atsika ihany ny antsika dia zalany hoe tia tena atsika. Fa ireo ihany koa ireo hafa ireo zany antsika amin'ny Jesosy. Ireo izay ao anatin'ny fampianaran-diso, ao mbola tsy makasitraka an'ilay fampianaran'ny fahamasinana sy fahamarinana, antsika amin'ny Jesosy zany ifona atsika ao anatrehany. Halleluja. Jesosy mivavaka izay Jesosy mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ao ireo mpanompon'Andriamanitra indrindra amin'ny firenenay Jesosy. Izay mifanenjika, ao ny mifanenjika Jesosy. Tompo malala, tsy makasitraka ny fahamarinana, ny fahamasinana. Jesosy mifony izay Jesosy, avereno Jesosy aminao izy ireny. Avereno aminao ny kristianina Jesosy. Avereno aminao ny mpanompon'Andriamanitra rehetra Jesosy. Izay mandeha amin'ny fomba, mandeha amin'ny fahazarana, fampianaran-diso, mifona Tompo. Jesosy, fonjeo izy ireny Jesosy. Fonjeo Jesosy izy ireny Jesosy. Satria maro makany amin'ny fahaverezana, maro mitory anao Jesosy. Ao amin'ny fiangonana, manana fiangonana ngeza be, nefa efa lavitra anao, nefa efa niala aminao Jesosy. Tompo ihany koa Jesosy ny ao anatin'ny fanompoan-tsampy, sady manompo anao no manompo sampy. Ibebana ifonana ito anatrehanao Jesosy. Entina ito anatrehanao Jesosy. Entina anatrehanao Jesosy. Avereno fitiavana voalohany Jesosy. Avereno fitiavana voalohany izy ireny Tompo malala. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo amin'izy ireny Jesosy. Avereno fitiavana voalohany. Avereno fitiavana voalohany Jesosy. Reo mpanomponao, reo Kristianina
kristianina zay rehetra ao anatin'ny fanompoananao nefa tompo mbola tsy makasitraka, tsy mijoro amin'ny marina, tsy miteniny marina, ny fahamarinana tsy mampalala ny ondrinao ny marina, ko mifona n'izy ireny zay Jesosy. Mamindravo fa ianao dia mpiaino vavaka Jesosy, mpamela heloka ianao, mpamindra fo ianao Jesosy. Dia saorana efa miaino vavaka sandratra ianao, miaino vavaka sandratra ianao Jesosy malala. Halleluja. Saotra Tompo, saotra Jesosy. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika hivavaka ao any ankohonantsika tsirairay avy zany, samy mivavaka ao any ankohonantsika tsika. Dia aorian'izay zany aorian'ny hivavaka any ankohonantsika satria efa maraparana antsika. Dia raha misy zavatra tia ho teneniny Mama Felicia dia meko anazy fitenenana aorian'izay zany. Dia raha misy zavatra tia tenenindray evangeliste Erika koa dia afaka miteny koa izy satria misy mihaintsika amin'ny YouTube. Dia amin'ny farany zany mamarana fotoana evangeliste Erika. Halleluja. Vavaka antsika ho any ankohonantsika. Eny Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra ho. Vavaka izay ho any ankohonanay ny zanakay. Vady aman-janaka ny tsirairay avy Jesosy. Tompo mamindrafo miankonako ny ray aman-dreniko Jesosy. Fona ho andreo ray tapo amiko Jesosy. Mifona ho any zanako Jesosy malala. Jesosy maro amin'ireo konako mbola ao anatin'ny fisotroana toka, laingalainga, mbola ao anatin'ny fitapitaka, mbola ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao. Mifona Jesosy ny ankohonanay. Ny vady aman-janaka ny tsirairay avy Tompo, ny ankohonanay ny Madagasikara, ny ankohonany tsirairay avy ety ivelany, mamindrafo Jesosy amin'ireo ankohonanay Tompo, satria ianao ireo Jesosy, ianao Tompo, ianao Jesosy no mahay manova olona, izay tsy mahay manova na iza, tsy mahay manova olona izay Jesosy, fa ianao rery ihany mahay manova. Ianao rery ihany mahay manova Jesosy. Koa midiran-tsehatra miankohonanay, ny miankohonanay re Jesosy, ny ankohonan'ireo izay mihaino anay amin'ny YouTube, ny ankohonanay amin'izao groupe izao Jesosy mamindrafo. Entinay ao aminao Jesosy, entinay aminao ny ankohonanay Jesosy, satria ianao Tompo dia miaino anay foana, miaino anay foana ianao Jesosy. Tompo avahanao ny manompo sy ny tsy manompo anao. Avahanao Jesosy ny manompo sy ny tsy manompo ianao. Ka dia avahanao ireo konako Jesosy, avahanao ireo konako Jesosy, okasianao ireo konako, okasianao Jesosy. Saotra Jesosy, saotra irapoeratsaina Jesosy, fehefazonay antoka fa hiaino anay ianao, hikasika ny ankohonanay, ampahery ny ankohonanay. Misaotra Tompo malalo. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sotran'i Jesosy tsika zany ny amin'ny fotoana izay nomeny Tompo antsika anio voninahitra ho azy, tera ho azy ary ho anao izay anatin'ny YouTube izay manaraka an'izao fotoana izao na miaino izao fotoam-bavaka izao dia aza mihafahafa, aza misalasala raha ohatra misy fanontaniana tianao hapetraka, fa afaka mamaly anao izay. Aza matahotra olona fa oka isika atahotra an'Andriamanitra, nefa tsisy intsony ny fotoana oka isika hiverina amin'i Jesosy. Ny Tompo rery ihany no tokony anatonantsika. Aza mandany andro ianao Tompo, na iza ianao, satria matoy ianao mbola mahareny izao video izao dia mbola fitiavan'i Jesosy ianao izany. Izay tsy mahita anao, izay tsy mahafantatra anao, fa ny Tompo no nitarika anao hiditra amin'izao chaîne YouTube izao hiaino an'i Jesosy. Ny Tompo mihitsy no miantso anao.
maneke an Jesosy dia anafaka anao izy. Inga ny toko mbola ifankahita isika indray androany sitrapon'i Jesosy. Mahireza tompo. Inga ny raha ohatra ka tsy fakahita tavy ety ambony tany dia mba are rehefa tonga ny fotoana ialanay tsiraray avy eto ambony tany ho any an-danitra dia are hoe ay eniko tamin'ny YouTube ianareo. Inga ny ko tafitra any an-danitra tokoa ianao mba tsy ho verimaina foana ny andro nenonao izay tenin'Andriamanitra sy ny vavaka sy natao teto. Tiantsika ny tompo asa mangatakandro. Inga ny tsika tsiraray avy ho tody hatramin'ny farany mba ho tafiditra any an-danitra avokoa. Amen. Omeko ny evangelista ny fitenenana dia mahireza tompoko. Amen. Amen. Dia mamerina ny sorana mandrakariva kana masina miaraka amintsika hatramin'ny fotoana hatramin'izao efa raha ny amarana azy tsika amin'ny vavaka miaraka ny teny tompo fa ny teniny dia tsy miverina amin'ny foana raha tsy efa tany ny tompo avokatra amin'ny zakoeny amintsika miainatsika amin'ny fanahintsika tsiraray avy ka dia samy hosary isika tsiraray avy idera metahaka ny tompo tahaka ny Josia hoe tena nolotra ny tenantsika manontolo amin'ny tompo ny fotsika man'Andriamanitra ny fanahintsika man'Andriamanitra ary tena mantsika manontolo eo amin'Andriamanitra irery ihany ka hokariavana samy mitady ny tompo tsika rehetra fanahintsika tsika rehetra tontolo tsiraray avy dia mihintsika izany fa ny tompo amaly vavaka amin'izao andro izao tena mahatonga ny tompo manao ny vavaka anlina ho zany fanaovika ny vavaka zao raha eny amin'ny biby ianao na amin'ny WhatsApp dia anlina ny anlina samy vavaka ny tokantrano ny olona tsiraray avy ary ny teny Jesosy rehefa mianatra ny olona izy dia tamin'ilay tao fahenina velona foana tafato fa midiry ianao izy amin'ny efananao mankikina fa nyrainao izay ho hitanao mankikina no amaly anao. Andriamanitra zany dia raintsika amaly dia amin'ny vavaka rehetra nasamika teo ary ny vavaka izy ary miteny teo toeratoerana fa tsy verina foana aminy teny raha tsy efa mamokatra ary zako eny sy miasa amin'ny tsiraray avy sy amin'ny nandrany avy izy dia tonahina ao an'Andriamanitra ilay zany amin'izao asa fanotana izao dia ny tompo samy amaly antsika toa taramasina lehibe izy amaly ampafantatsika antsika tony izay mbola fanirianao tianao fantatra ny amintsika na amin'ny fiainantsika tsiraray avy zany na ny amin'ny asan'Andriamanitra indrindra ilay vavaka tsika maranitra tokoa. Tompo Andriamanitra mahagaga ianao tsy takatisinaina ny fiasanao ary Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra maly vavaka hely vavaka dia mino izay tompo any koa mitakiana aminay ny mino azao vavaka izao na dia samy manana ny toerana misy anay azy dia tsiraray avy dia mino miaraka ny teninao fa raha misy voly ianao na telo misy anay fangatitra fanaparimanatra dia mino ianao any an-danitra any mihoatra izany dia efa lavitra amin'izany akoa izay fa mihaina ianao any an-danitra mihainy vavakay amaly vavakay tsiraray avy betsaka koa ny mbola tsy voatonona betsaka ny mbola fanorina ao anatinay amin'ny tokantrano amin'ny ankonana amin'ny tenanay manokana dia ianao hieny vavaka ianao amaly vavaka indrindra raha tena bebaka fa tena nona taminay tokoa izay dia ianao koa mivotra ny vavaka ary tsy avina koa ianao fa mamindra koa mandraka misaotra ny amaly vavaka koa mamindra koa misaotra ny ako misaotra manjaka ny tenanay manomboka ary voatany efa niloahana teo tsy anakikely
Kanao Jesosy izany sotra Jesosy sotra Jesosy anao fanjakana atao any sitrapona ity antano tahaka ny an-danitra meo anay ny io izy nasaza ao anay ary mamelana irikay tahaka ny mamelana izy meloka taminay ary asa mitondra anay fanampanana fa manafana amiratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Haleluya. Sotra ny tompontsika teaka ho an'i Jesosy. Haleluya. Haleluya. Sotratsika rehetra atao midiba ka an'i Jesosy daholo atao midiba. Amen. Azadiny fotoanantsika rapitso en direct ihany rapitso koa amin'ny 7 alina aty Eropa zany dia amin'ny 7 alina any Madagasikara, any Liban, dia ny Koweït tsy amin'ny firy. Ny manasanao koa zay amin'ny YouTube amin'ny 7. Manasanao koa zay amin'ny YouTube ny asabotsy amin'ny 7 alina zany direct amin'ny fotoam-bavaka irahantsika eto zany amin'ny chaîne YouTube. Amin'ny chaîne YouTube inona ny chaîne YouTube anao? Ho avy Jesosy Kristy mibebahy Jesosy Kristy tompo. Ya, zay zany. Andray zany tsika rapitso tsika rehetra ato amin'ny YouTube amin'ny YouTube Mama Felicia. Amen. Amin'ny 7. Amin'ny 7. Amin'ny 7 Eropa. Amin'ny 7 Liban. Amen. Zay ny tompo tsika rehetra ato amin'ny YouTube.